kabary mezinezina zay nataon'ny kandida laharana fahatelo amby folo tao amin'ny collegium Atsonjombe nandritrany faradoboka fahatelo ny volana novambra 2024 dia ny hoe 100 megawatt no nataon'ny mpitondra mifandimby atramizay fa ho ampitombotsika 400 megawatt izany hoe ao anatin'ny 5 taona dia anatanteraka 400 megawatt isika rahalany eo lany anao Andriamatoa tapitra le 5 taona tsy vita izany mijorotsika androany ray zay na tanteraka no iarana amintsika indray tompoko lasy tompoko vavy ato anatin'ny fandarana tsy manaiky lembenana izay fandarana manokana manomboka amin'ity anio ity no arahantsika manoloana ny raharaha mivaivay rehetra izay miseho eto amin'ny tany sy ny firenena maneho fialatsiny be dia be ty ampiandohana sahady aloha ny tenako ny amin'ny hoe voalohany naninona no nisy ny fahatarana no ny trangan-javatra izay ho resantsika be dia be ao anatin'ny fandarana rehefa avy eo dia maro ny fikarakarana teny antoerana samihafa teny izay nitarika an'izao fahatarana fanombohan'ny fandarana izao faharoa maneho ny fialatsiny ihany koa ny amin'ny hoe ny tenako no manomboka manokatra ao fandarana izao satria no ny antony manokana ho an'ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina sy Babara Kotoarsoa izay tsy afaka miseho amina aino amanjery ary tsy afaka manao fanehoan-kevitra imasom-bahoaka aloha hatreto dia ny tenako no tsy maintsy mijoro atao hoe mahasolotena sy misolotena anay telo mialadaty satry manoloana an'izao zavatra rehetra mitranga sy miseho iainantsika amin'izao fotoana izao fantatray fa dodona dia dodona ianareo anaraka ity fandarana ity be dia be ny antsipiriany tianareo fantatra be dia be ny zavatra tsy voatery voaraitsika akoatry ny vaovao izay efa ny eliteny rehetra teny ary dia fotoana izao afahantsika mitafatafa sy mifampiresaka ny amin'ny zavatra rehetra miandry antsika mahakasika an'izay fiainam-pirenena izay tsy tazona anareo ela fa isy vahiny izay hiaraka amintsika hitafatafa ifampiresaka eto ny marina moa izany tsy tena vahiny efa tena hoe hiarahan'entana ny fandarana mihitsy ary ampita vaovao amintsika hanome ny toromarika ifampizarana izay tokony zaraina rehetra dia niezahana mihitsy ny anasa vahiny manokana mba ho fiaraha-mientana rehetra izao tolona izay ataontsika izao ny fandarana zany manomboka amin'ity anio ity dia hitoy rahampitso dia hitoy ny alarobia zany hoe mandrapatonga ny hetsika izay fanehoan'ny vahoaka malagasy rehetra ny tsy fahafaliany no ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan'ny rano dia tsy hitsara ity fandarana tsy manaiky lembenana manokana ity manomboka rahampitso dia amin'ny 2 oraka hatramin'ny 4 ora ny fandarana fa ho an'ny androany zany no anehoana fialatsiny amin'izay fahatarana izay ka izao vao ora afatsika miresaka efa tonga eto ihany koa ny vahiny manaraka miaraba manokana honorable Gasikara Fenosoa ary misaotra ny amin'ny fanekena hoe hiaraka anentana n'ity fandarana ity tsika no le hoe fiarahana mientana amin'izay hoe marary ny vahoaka malagasy zay misaotra nanaiky ny fanasana miaraba tsika rehetra miaraba Lili Rafarala ihany koa famiry Rasafa Manantany tsy dintsika koa ny miaraba ny rapporteur général Leonivy ny tanàna Antananarivo Navalla Franquin izy anisan'ny coordonnateur national ny mouvement Gasikara ihany koa ny tenany ny tena zava-dehibe dia tsika any tokantrano ny malagasy Leo Telestage ny malagasy Leo Ranotapaka miaraba tompoko toraka izany ihany koa namana navalina izay tena hoe namana moa satria vao tamin'ny maraintsika no teny amin'ny préfet nametraka ny fangatahana fahazondalana sy fampahafantarana ny préfet ny amin'ny hetsika 20 septembre izy moa zany no mpapaka teny voalohany araka ny voalaza teo fa avy eo amin'ny mouvement Gasikara ihany koa izy tena misaotra indrindra namaly ny fanasana amin'izao iarahantsika efatra mianadama manentana ny fandarana ho amin'ny anio aloha miraba anareo telo menada miraba ny manokana ary miraba satria tsika nametraka ny miandra an'izay valiny valan'ny fangatahana napetrakatsika tany amin'ny préfecture an-tanàna Antananarivo zay dia miaraba ny vahoaka malagasy androany tsy haiko hoe fiarabana manao ona moa zany satria mety aingany mba navidy megasy na charge téléphone ho an'ny sasany satria mety be da be nitapaka jiro amin'izao fotoana izao fa mimo fa zava-dehibe no resantsika raha manana mega kely dia raha misy charge téléphone dia ndao hiaraka aminay ao anatin'ny ora adiny ray sasany eo eo ngambany fa be da be ny zavatra ifampiresantsika ifampizarantsika ahoana ny fomba
analanan'izao olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy amin'ny tsy fisian-drano sy jiro zao. Zay moa zany no eto tena tsy misy hoe iza mpanentana iza ny entanina fa dia tsika rereto ny aranentana reny ny zava-nisy za manokana ny natao anatin'le izy fa ianareo angamba aloha ny avelako hijery hiteny an'izay mety fahitanareo azy ny situation sy ny zavatra rehetra nisy fa rehefa avy eo hiteny any ny amin'ny hoe zavatra tena ny ainako manokana atao anatin'le izy za moa zany eto sady atao hoe mpanentana ny fandarana fa ny haran'ireo herisetra samihafa ihany koa tao aorianan'ireny fandraisana andraikitra ireny le zava-nisy ny rahantsika nahita ny hoe nanomboka tamin'ilay hetsika fanairana izay averiko foana hoe ao anaty lalam-panorenana manomboka eo amin'ny article 80 hatramin'ny article 85 dia milaza mazava fa ny Sénat no rafitra miahy ny CT dia ary dia ao anatin'izay rafitra izay sy ao anatin'ny lalàna tsara amin'ny mampanolo-tsaina voafidim-bahoaka no nanaovana ny hetsika fanairana ary izy telo mianadahy tamin'ny alakamisy iny olona telo fa tsy olona firy ary olona tsy namaky hoe nanapaka circulation na olona hoe nanao fikorontanana teo amin'ny tany amamonina nisy mpitandro filaminana angena ahitana telo mianadahy fa dia nanaraka trottoir sy ny sisa tonga amin'izao fotoana izao tsika hoe mifaratra amin'ireny fisamborana feno herisetra mbola marary izy mianadahy tsika amin'ny teny izao zay le zavatra ny ainana dia zaraiko kely moa zany le izy aloha fampidirana ty ampiandohana mba ahafahantsika maneho hevitra ao anatin'le izy hoe zay le mbola Madagasikara hatramin'ny androany mbola tapaka ny jiro fa tsy hoe mivaha akory rehefa nisy zay antsotsay zay. Ny voalohantena aloha dia miombina tanteraka ho an'ireo zandry zanaka izay mpianatra eny amin'ny fotovorona zany amin'izao fotoana izao aloha tanora izay mieritreritra ny andrato fianarana fanabeazana mba hitondra ny anjara biriky eto amin'ity firenena ity mitaky ny anana herinaratra ahafahana mianatra mitaky ny ananana rano mba ahafahana midio sy indrindraindrindra ho velona kanefa moa dia pomba mandatratranomaso ary indrindraindrindra ireo fitaovam-piadiana izay miteraka ratra ary misy anankiray moa amin'izao fotoana izao voatery tsy maintsy ampiakarina aty Antananarivo renivohitra tsy maintsy hanovana radio ka dia miombina tanteraka ary mitodika amin'izy ireo misaotra ny amin'ny fijoroana satria sofotitra zany tsy aditsika hevitra ny faharoa dia ny androm-pisiny zao fandarana zao izy telo menada mety be dia be no gaga hoe fa ahoana fa miaraka eto tsika androany satria leo délestage mankasitraka ny fandarana tsy manaiky lembenana izay atanonareo telo menada marina fa tsy eo izy menada Clémenceau sy Baba zany fa mijoro tsika androany ary nandritra ny fionako tamin'ny gouvernementa sy ny prime ministre tamin'ny alalan'ny fasafasa tao amin'ny anteny miram-pirenena dia efa niteny mafy loatra io délestage io raha vonina anareo dia vonina hikasikara fenisoa teniko voalohany ianao any tokantrano ve vonina ny solom-bavambahoaka anareo androany vonina ka raha samy vonina isika ny fahavononana tsy atao amin'ny Facebook ny fahavononana tsy amin'ny onjam-peo fa ny fahavononana dia eny akianja ka ho ia hoe vonina ve anareo raha vonina anareo vonina ny solom-bavambahoaka anareo kasikara feny solony resaka eto efa nisy ny andro izay nataoko tamin'ny olom-boafidy satria olom-boafidy no nitarika anareo telo menada fa mitodika ho an'ireo solom-bavambahoaka 12 menada isika no voafidy tao Antananarivo renivohitra boribory tany enina ny fanontaniako androany dia hoe ny TGV na ny iromara ve hiaran'ny délestage ny timana ny firaisakina ve hiaran'ny délestage ny valiny eny samy hiaran'ny délestage sy ny fahatapahan-dranotsika ka mitodika amintsika rehetra ny fotoatiny zao ionatsika zao ny fotoatiny zao resakitsika zao amp'izay nometsika fotoana omeko daholo ny daty ny toerana sy ny zavatra rehetra nyteneniny ny filohan'ny repoblika momba ny délestage hoetiko daholo zany rehefa avy eo matombo joro androany nisy fampanantenana tsy tanteraka tao fa ny hafa ny malagasy ny mpianatra tsy afaka mianatra ny mpiasa izay mivelona amin'ny alalan'ny herinaratra tsy afaka miasa inona ny firenena andrasana androso ao anatin'izany amin'izao fotoana izao dia miezaka manao ny serasera ireo rehetra izay mahazo tombony amin'izao fitondrana izao kanefa
hiarany délestage kanefa hiarany fatapahan-drano de miteny amintsika eny fa hatramin'ny mpitandro ny filaminana ny vady amanjanakareo ianareo nge rehefa mody rehefa mialy ny fanamina mpitandro ny filaminanareo iny de mitovy aminay ianareo hiarany délestage ny fatapahan-drano ka ity ady zay atao androany ity de tsy ady ho an'ny loko politika tsy ady ho an'ny vovonana politika tsy ady ho an'ny antoko politika fa ady amin'ny délestage ary ady amin'ny fatapahan-drano ka nampitandro ny filaminana ianao na antoko inona ianao na antoko inona ianao ninonina asanao de hijoro ny malagasy androany ny fahavalo androany tompoko de tsy olombelona ny fahavalo androany dia ny délestage sy ny fatapahan-drano ka androantsika dia na miasa jirama azy hiarany délestage na ny tompony andraiky dirama hiarany délestage de androany andao ampiseho fa ny malagasy de iray ihany isika de hiaraka hiady amin'ny délestage sika izany no anto piscine izao fandaratsika zany ka mijoro androany sy ny mahoaka Madagasikara vofito boribory tamy fatelo Gasikara fenisoa sy ny vovonana movy Madagasikara miaraka am'ireo be ny tanàna 5 manerana ny nosy sy ireo mpanolotsaina roa amy zato manerana ny Madagasikara mijoro tsy ady ho an'ny Antananarivo intsony zany ty fa ady manerana ny Madagasikara tokana ny fotoanatsika fa 5 ny volana septambra am'lakamisy ho avy faniry goavambe mihitsy ny fanazavana nentiny solombavam-baoaka ny Madagasikara vovity tetsy boribory tamin'ny fahatelo teo Gasikara fenisoa ny am'ireo rafitra rehetra eo anivon'ny mouvement Gasikara zay hanamafy an'izany hoe tolona ho an'ny famerenana ny herinaratra zany sy ny rano io tsy vitany hoe droit fa tena aina le izy ary zay mazava-dehibe am'izao hoe fampiarahantsika feo iombonan'izao nanomboka tany amin'ny endriky ny fanairana samihafa de ataontsika hoe fanairana fahafiry raha tena hoe raisitsika zany ny tena hoe lalan'ny efa nandehana ny etsika nataon'ny olom-pirenena sy ireo tompon'andraikitra samihafa zay nomen'ny vahoaka adidy aman'andraikitra zany hiteny momban'ny zavatra maharary azy ny tamin'ny alakamisy fa 18 ny volana septambra no olombofidana Antananarivo mpanolotsaina no nitarika amin'ny bidon jaune nitondra labozia nitondra jiron'akoho nanaitra ary tonga teny amin'le rafitra zay misy olon-tena mia an'izany vonim-bahoaka paritra tsinjara-pahefana zany na CDD de nampiasa an'izany fahefana zany fa mialohan'izany efa misy apaham-bahoaka maro samihafa Gasikara fenisoa na Val Frankieme le lira farara efa niteny isapokotany fa mba nisy ny eny ve izy reny efa nisy anko vondron'olona zay avy amina karazam-pikambanana samihafa zay anatin'ny société civile efa mba niteny namoaka fanambarana ary misy ny avy am'ireo de ataontsika hoe moralisateur mpitondra fiangonana rehefa mandefa afatra Pentecôte afatra Pasque ho an'ny ondriny dia tsy maintsy miteny eo foana hoe mafy loatra nge ty délestage ty tsy mety an'io tsy fisindrano io mova ny eno ary nampiatra ny zavatra tokony nampialiny tamin'ny alala ny fahefana nomeny vahoaka azy lay fitondram-panjakana ka namazy tokony vahana fa tsy nampesona de tena isorako mihitsy namana Gasikara fenisoa fa hitanisa rehefa avy eo hoe reto daholo ny zavatra nampanantenainy le filohan'ny repoblika ary samy manaraka tsika voaka zay nge ny antony hoe misy dikansi antony zao fijoroan'ny vahoaka zao fa tsy hoe mandendeha fotsiny na hoe tsisy atao ny solombavam-bahoaka na hoe lany andro fa ohatrohatran'ny session angamba ny extra ny eo anivon'ny commune urbaine de mba te hanalaza izy telo menadasy ireo mpanolotsaina zay miaraka ao anatin'ny fanoherina misy FTT ao misy ny FMI ao misy ny mouvement Gasikara ao misy ny TIM ao misy ny MMM ao anatin'izany misy ny ARB ao anatin'izany de zay le tiako teninina zany amin'ny efa betsaka rano fanairana na teny Akanja na tany naty birao ary mipiasa ny jirama manokana aza dia efa nanaitra ary goavambe farany teo zao de zao reo mpiasa zay nisotro ronono ny vondrona de nanaitra ihany ko hoe afaka ataon'ny jirama manarina ny ty jirama ty fa misy tompon'andraikitra tsy mahavita ny asany koa ao zay mbola adevitra hafa zany fa malahelo sy marary satria hiarany délestage sy ny tsy fisindrano
misy tompona ndraiky mpanjakana misy diplomaty mahamenatra anie zany diplomaty no miteny amina cérémonie officielle hoe tao amin'ny dosy ah de tsy afaka nanohy ny fahafahako mandro satria tapaka diplomaty no miteny am'izany manala baraka fireneny zany tagnan-javatra zany ary vehivavy le diplomaty vehivavy efa tafiakatra amin'ny sehatra ambony be ny adevitra ary efa nisy aza fahampitehana fananana mihitsiny zay tena mampalahelo fa ny birao an'ireo orinasa anjirama tany amin'ny faritra maro samihafa tany dia nisy tsy nahazaka an'izay le vokon'olona zany tagnan-javatra any nefa de verina fa tsy de tokony ho tonga am'izany ary tsy tokony ho tonga am'izany mihitsy fa tellement izy tsy zakany le vahoaka amin'ny akapobeany mihitsy le izy ary ny zava-doza de zao marobe ireo voatery manakatona ny orinasany tsy ny orinasa majinika irery les petites et moyennes entreprises nareo intermédiaire faritra amina grande entreprise tsy afaka miaina am'izao situation zao isika nefa le fitoram-panjakana miantsony amin'ny hoe ho mpizahatany maro ho tonga eto Madagasikara ary tena nanao industrialisation ny industrialisation ny resaka fizahatany dia mivelona voalohany amin'ny alalan'ny herinaratra milaza le fitoram-panjakana fa ametraka karazana hôtel marobe tsinona no ataonao am'izany de le stagenao 20/24 heures ary za voatselany nahazo afatra avy any amin'ny faritra hoe efa 5 andro ngeta ty faniry tsisy jiro hoe tsisy rano hoe ny rano tompoko de aina tsy vitany hoe isasana mba hahafahana midio satria zolo malagasy koa ranga no mivoaka madio sy mamamanitra mba metimety ahafahany manana motivation miasika ny asa sy indreo fitadiavana zay efa tena mafy be côté social zany sy resaka hoe économique ka mba tsy mbola resantsika aloha fa ho tonga antsika rehefa tonga fotoana fa amin'ny lafiny maha-olombelona fotsiny mba mendrika idio mba mendrika isotro rano mafana ivoaka ny trano maraina le voaka malagasy kanefa tsisy rano ary tsy tonga ny rano fisotro madio rany nge lava-doza eto amitsika zany ary tsy vitan'izany na ny rano ahafahana mahandro sakafo ary de mitombo ny fandaniana satria mividy rano amin'ny bidon jaune zay manomboka amin'ny 200 ariary farafahakeliny de ataovy ny fanambarana n'izany ny tarehimarika raha 200 ariary amin'ny bidon 4-5 bidon de 20 litres isan'andro misy fandaniana mihoatra amin'ny fandaniana akoatrany hoe mety hividy rano amin'ny popony jirama izy eny am'ireo vondrona zay mpivarodrano akoatrany hoe raha manana compteur izy tsy maintsy mbola handohany facture amin'ny compteurany izy kanefa tsy lavorary ny rano tonga anatin'ny tokantrano de zany rehetrarehetra ny resantsika satria aina le izy betsaka zany ny zavatra simba ao anatin'izany ny jiro moa zany de efa tsy resantsika ntsony amin'ny hoe efa firifiry ny fahafatesana nateraky ny fatapahan-jiro de ilaza ve ianao androany satria mahay doran'ny afo mahay endomboanjo mahay ambondrona migoropaka araky ny fomba fiasan'le mpiaradian'le fitoram-panjakana de hoe efa mikofokofoka zay vao nahenao zany fomba fiteny zany hoe zany no vahaolana omena vaoko hoe efa mikofokofoka efa manao ny ezaka rehetra eny zavatra tsara nge no nyraisinareo tao alohan'ny fanonganam-panjakana 20 e ary nareo de nampanantena ho tanosaina Madagasikara moa izy rehetra ianareo de nampanantena fa tena ny tsy vitan'ny olona tao anatin'ny 20 taona de votainareo ary nylaza mihitsy azy nareo ny puissance électrique zay omenareo ny vaoaka malagasy de no ambanibaninareo daholy ny resaka barage no ambanibaninareo daholy ny solution rehetrarehetra zay efa vita sony nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana na tany amina saofiko na tamina volobe io sy tany am'ireo karazana de ataoko hoe efa étude nataon'ireo technicianina ny jirama zay tena miasa amin'ny fony ary tena tia tanindrazana fa de nilaza fa hoe izay zany ny tena manana an'izay tena hoe vahaolana lehibe zay de hoy za hoe efa niaritra le vahoaka tsy mbola nisy de le de grâce goavana be ohatran'izany za zany tsy hitanisany 7 fa zany de hitanisany taty amin'ny 20 de no ambanibanina le hoe 3 volana no ambanibanina le eny vary tsy lava eny mba nentinareo 40 mégawatts izy nefa zao
resaka isaky ny alarobia ny conseil des ministres dia tsy maintsy mitanisa 10 mégawatt 20 mégawatt 50 mégawatt 30 mégawatt parc solaire éolienne sinsisa adiny le 400 mégawatt zany zavatra iaina vaoaka am'izao fotoana zao kanefa mbola tsy tonga ny vahoaka le izy fa karazany resaka fampandriana disa fotsiny zany mba hanakomana ny aminy hoe izay ngeka mandray andraikitra nampidirana n'lay DG ny jiramaza de efa nylazaina mihitsy ohatrany hoe anao magie be kanefa io ny zava-misy am'izao fotoana zao rarina sitra ngambana satria betsaka ny perta nateraka izay tsy fahalavolaleniny jiro sy rano zay ka raha mijoro ny olom-pirenena mijoro ny olom-boafidy mijoro ny fikambanana mijoro reo vondrona samy hafa na anatiny na ivelany fitondrana ihany ko satria samy responsable ao anatin'izay hoe victime fa tsika responsable de za hoe efa be loatra amin'ny fandeferana ary tonga amin'ny fotoanany aminy hoe ampy zay aoko zay aleo ijoro aneo am'izay fitakina ampilaminina ao anatin'izay hoe zony sy ao anatin'izay tena hoe takiny lalàna zay ny olo-pirenena ny olana manjy ry izy telo mirahalahy de zao atody tsy miady ambato hoe vo mipoaka zao de tsy masahy hoe vo miteny de gagazo hoe reny moa zany hitanareo zany hoe fanairana ny natao de reny ny hafarana mpanolotsainy tanantsika voafidym-bahoaka ary anisany manana tamberina ndraikitra ahoana ny fahitana valina le zavatra monsieur le rapporteur andrenjavany sy io rehetra reny ny zavatra mitrangana zany aloha raha ny zavatra misy eto amin'ny tanàn'Antananarivo aloha resantsika zany nefa ny moa io zavatra généralisme manerana ny Madagasikara io fa raisitsika ho kalo Antananarivo nefa ny mitovy ary mbola mafy ary ny mahazo ny faritra hafa mihoatra ny Antananarivo ny zavatra misy ane de zao hoe mitendry zareo hoe zay efa manana an'izao projet zao raha niteny an'izao ataloha satria tsisy politika matotra napetraky ny fitondrana azy VM tam'izany fa nisy ny délestage fa izahay kosa am'izao de misy an'izao projet ohatr'izao fa zao fotsiny ny teneniko raha priorité ho an'ny fanjakana am'izao ny olana ny délestage sy ny rano efa nahitany vaholana io satria maninona miteny an'izany jereo ane jereo tsara fa ny téléphérique zao nahitany financement na ohatriny ny stade Bariana nahitany financement na ohatriny voaingana teo nanao sadaiky tsika jereo tsara satria ampiseho endrika mamirapiratra Antananarivo jereo ny nandehan'ny fihazakazaky ny tetikasa tery amin'ny laky arivo nahita tsika efa départ zéro ny laky arivo zany androany ohatrany hoany zany laky arivo zany ny Ramble vita eny ny infrastructure voatsangana eny misy hatramin'ny groupe ngeza be momba efa jiro hatramin'ny alina tsy maty mihitsy ny jirojiro eny tiako tenenina zany raha priorité ho an'ny fanjakana ilay amahany olana ny vahoaka amin'ny resaka délestage efa nahitany zareo solution io fa zay no mahatonga atsika androany mijoro sy mitsangana hoe tairo kely aloha fa tsy mety tsony kosa zao izay no mahatonga atsika mitsangana amin'ny mpanolotsainy Antananarivo ana dia mitsangana androany hoe ory fitondram-panjakana ho tazomina ohatra zao hatramin'ny roviny izy ty orinasa firy no mikatony vahoaka firy ny very asy fitaovanao tokantrano firy ny simbe am'izao ane lasa olana na ny ankizy andeha maraina andeha hianatra lasa problème dépense ao tokantrano fantatritsika fa mitombo daholo androany izany tsy mampiasa bidon jaune tsika izany tsy maniraka olona matsaka izany matoritsony amin'ny alina fa mifoha amiray maraina amin'ny romana ohatry izay mba misy rano kely mba mandeha izay ny ijorotsika androany tsy resaka hoe fitiava-tseza inona tsy mbola niteny tsika androany hoe inona na inona hoe anao fitakinana inona fa tsotra fotsiny atsika nareo telo menadamo no mitondra n'ilay fangatahana voalohany teny anivon'ny commune urbaine tsy tonga teny amin'ny préfet izy fa androany izy moa napisehotsika hoe misy fiarahamentana satria tsy nareo telo rehetra fa ny vahoaka malagasy rehetra ny zahantsika soroana tena tamin'iny maraina iny de tonga mifanotrony tsika zay ny angatahantsika androany hoe ataovy priorité io zavatra io fara tena priorité ho an'ny fitondram-panjakana io zavatra io tsy ohatra an'izao tena sahantsika no miteny an'izany tsy ohatra zao mihitsy ny zavatra mitranga androany fa rehefa mila voly io fanjakana io de mahita foana fa androany aloha no matoy tsisy solution tsy ao anaty priorité ka tsika de ijoro amma ao aminatin'ny entité anay zany ao anatin'ny mouvement gasikara de zay androany de tsy mijery loko politika fa eto raha mbola misy olona mijoro eto androany ka olona tsy mitovy firena politika amitsika mihitsy ka miteny zay koa de iady ahoana ny fomba anajanonana n'io délestage lava reny sy tsy vesin-drano lava reny io tambatra ny hery raisina tanandroa izy fa izay le izy androany
nametraka tsika fangatahana ara-dalàna maharaka ny lalàna velona misy eto amin'ny tanjo firenena hoe nametraka tsika aloha fampahafantarana nareo nametraka fampahafantarana tany amin'ny commune urbaine Antananarivo androany tsika sady nametraka fampahafantarana nangataka alalana anao an'ilay hetsika amin'ny 5 septembre amin'ny lakamisy ho avy zao hoe stop délestage ataovy priorité mpanjakana reo ataovy tsy haiko asivo mihitsy hoe inona tsy haiko hainy zareo tsara moa manao terme rehefa hoe misy zavatra ilainy maika de tsy haiko fa tsy mona fa itiafatsika izy raha hoe ok ary tena ok vita tokoa le délestage ara-bahina zany ko zay neny angatahantsika androany satria ny vola efa tsisy ny asa tsisy dépense mitombo foana inona tsony no ataontsika eto amin'ity fireneny ity androany karaha tsy joro ny olombo fidy zay nametrany vahoaka fitokisana izy moa nijoro eo le izy zao mantsy anjahatra tsikarotro amin'ity tantara ity nanao alentsika fanairana aloha tamin'ny 20 septembre taorinan iny de nandeha le fampahafantarana teny amin'ny commune avy eo nalefa ny fangatahana teny amin'ny préfet honorable Gasikara zao zany matetika tenen'ny olona ka zay rehefa tsy le olona manana immunité no mialohanay de zay tsy sa tena isorako anao be dehibe mihitsy aloha anisany naneo hevitra voalohany ianao raha vao nisy ny fisamborana ny babasy Clémence ary tena everiko hoe ngeza be zany zay le hoe fa tsy misy an'izany hoe tombontsoa aniza na couleur politique aniza na inona fa ny tena lehibe de hoe cause iombonana rangaha le jiro sy rano ny raisantsika de hoe ny olombo fidy kosa rangaha tsy tokony atao ohatran'izany kosa ny traitement ny ombonantsika de ny hoe fa nizaniza ve maneho hevitra de anaovana didiny be sandry zavatra ohatran'ireny ny raha tsika nahita nge fa neny babange ka fiara civile no nisambotra anazy gros bras no nandrombaka ambabary rehefa miverina jery le vidéo zay tena mampalahelo anaty ary de teneniko anao monsieur le rapporteur fa de misy olona anankiray tena manao fanamiana ny CUA le gilet mangamanga iny mihitsy manosika ny baba hiditra ao anatiny le fiara tonga amin'izany ny tiako tenenina hitodika aminao Gasikara honorable hoe ny olona zany teo rassuré zay te handeha zay maheno le fanentananareo teo maheno le zay tena handeha ny eo amin'ny fitondrana moa zany de manasoaso hoe mpitolona Facebook reo olona any amin'ny réseau reo de aza manantena tsy misy ndray makatsy ny makaroa aratsiana tsy mila korotany magaga moa fa androany lasa fikorotanana zany ny fitakina le zo fototra no resatsika ary hoenotsika mihitsy le oronam-peo rehefa aveo fa ozy izy hoe raha ianao andriamatoa solom-bavy-mahoaka ny anontany ka ahoana zany ny atonga le vahoaka tsotra te hiady hiteny hoe ao arafa milamina ny sainay fa ho avy zay ho anay nanao ny tandrifinay zay ny amin'ny fangatana sy ny sisa hoentsika eo zay ho avalindry zareo fa inona no azontsika nomezana toky androany an'le vahoaka miandrandratsika efa reo zany zao tsika olombo fidy mitarika tsika manomboka zavatra tsika fa ialana am'le hoe zay tena te handeha fa te ahoana zany raha mipoaka an'izao sy n'izao sy n'izao ohatrany tena mba tiako re hoe ahoana ny fahitanao an'izay izy Lili raha faralahy tena mitodika amintsika vahoaka aza miandro toky zany hoe miandro hoe ilamina ny saina milamina ve ny sainao fa misy toerana am'izao fotoana zao adiny 2 isan'andro no mandeha ny jiro miandro toky inny ianao mba fantatrao ve fa raha makian'ny laoty ianao 10 sy arivo ny ray bidon jaune le 20 litatra reny ny amin'ny fitondrano eto amintsika raha tsy manana 10 sy arivo ianao io de sady tsy misasy ianao tsy misotro rano ka nena zany tsy any am'izany hoe miandro pitarika immunité diso zany izana volena amintsika rehefa tafiakatra tamin'ny dingana fazy na dingana ambony ny bare atrano tsy nisy immunité nitarika anareo tsy nisy mpanao politika nanentana anareo tsy nisy olona nanome vola anareo feno ny tanàna namoaka sarambolany anareo ny tanipoa de andao ivoaka andao ifaly andao iorakoraka tsisy pitarika zany androany délestage tsy Gasikara fenso tsy fanira zafa manantany tsy lira farala tsy navalina emerako Franky Rakotoartina fa inona ny androany isiky reo ary zay ny mbola iresako manokana ho an'ny préfet iresako manokana ho an'ny mpitandro ny filaminana rehefa mivoaka ny bronareo rehefa mialy ny akanjo fanamina mampitandro filaminana de mitovy aminay miaina délestage anareo kaza manaiky isika rebirebeny ny olona mahazo tombontsoa no miazakazaka androany miteny hoe
okzay ny korotana kosa e tsy mety am Madagasikara tsony ny fandorony e tsy mety am Madagasikara ny Nepal e tsy mbola nisany resaka an'izany ke teo e so de mamana na mailomailo tamy zavatra nataonareo tamy 7 ianareo izay tsy zany ary zay tsy manana eritretra an'izany fa ny fangatahana ijorona androany na zana ianao zay mandre an'izao fandarana zao iarany delestasitsika ity studio zay anaovantsika fandarany ity raha tsy nanana solika amatsina gropy andefanana an'izao fandarana zao tsy naheno an'izao fandarana zao ianareo toko laha tompofavy fa mijorotsika androany tsy ho ana zany fa ho atsika rehetra ka raha misy olona androany mijoro ho anareo ve de iandry anareo hoe meo toky izay meo gagazo zay tsia na le mpanao gaza mpapiditra any amy gagazo ke etantsika iaraka amitsika ianareo mpitsara eo anivon'ny tribunaly ndao iaraka aminay fa iarany telestazy anareo ho sahirana anareo andinika am'le didy ho avoaka any ampiasana raha matiny jiro androany aly raha tsy manao dosy ianareo isika mpisambotra de mitandro ny filamina rehefa miala iny akanjo iny iarany zany ianareo ka androany a tena mahitsy miazakazaka be ny mpomba mifanjakana anaty Facebook eo androany a okzay mifanakorytana fiza miteny hoe anao fanakorytanana fa iza miteny hoe andoro fananan'olona fa iza miteny hoe androany de ijorotsika azary miteny mihitsy hoe azosika porofona ve raha tena vonina zay mifata vonanomboka nyteny atety hoe vonina ve anao tsy vonina Facebook ny resako fa vonina ve anao vo malinomaliny tena sabotsina mena ny etsika ianareo tena sabotsina mena vonina ve ianareo enitosy vonina ve ianareo eny Ambatomaro efa bolany zay nareo tsy nisotro rano vonina ve ianareo tsy zangy any isotro rano eny Ambatomaro e fa ianareo zay mipetraka eny ka ity ady ambony andao porofotsika amin'ny tompona andraikitra mpanatanteraka androany fa malahelo isika tsy sambatra isika no ny delestage sy ny ranotapaka ka raha sitrakareo a de tonga de ho alefako aloha ty satria raha sitraka faniry lilina valina inona no mampatonga andreo mivorivory eo tena miala tsiny zay ny lazako hoe tsika tsy miady ampiasany jirama satria mandray paiko tsika tsy miady ampitandro filaminana satria mandray paiko tsika tsy iady am préfet satria mandray paiko reny fa mampatonga tsika mijoro androany nanome grâce tsika 10 taona miampy an'ity taona iray ity fa miditra taona faharoa tsika zao a na ianoko voalohany sy natonga ny vahoaka resy lahatra dia ny kabary mezinezina zay nataony ny candidat laharana fa 13 tao amin'ny collegium Atsonjombe nandritra ny faradoboka fa 3 ny volana novambra 2024 dia ny hoe 100 megawatt no nataony mpitondra mifandimby atram'izay fa ho ampitombotsika 700 megawatt izany hoe ao anatiny 5 taona de anatanteraka 700 megawatt isika rahalany eo lany anao Andriamatofilo tapitra le 5 taona tsy vita izany mijorotsika androany ray zay raisy noty raisy bloc note mihitsy volana novambra zany ray volana taty ariny nisy ny fandaharana zay nionandreo candidat tafiakatra 2e toro dia ny filoha Ravalomanana sy ny filoha Andry Rajoelina fa 7 volana desambra 2024 débat télévisé na rano malagasy rehetrarehetra fampanantenana no nomena atsika ary resy lahatra ny vahoaka ary mifidy azy satria hoy izy hoe efa vitanay ny étude rehetra miandry atsika lany fotsiny de milamy io tapitra le mandat 5 taona voalohany mbola tsy vita ve le étude izany no ijorotsika androany tsy hoe manana problème amin'ny zany olo zany tsika fa ny teny nomena de tsy maintsy tanterahako izy nandritran'ny fampielezakevitra nandeha ny fitantanana ny firenena ary hitatsika ny olona ny fahamaizana andreo milina teny andeha kaleka tonga na teny ny filohan'ny republika anaraka ny délégation miezinezina mihitsy ny 10 ny volana janoary 2024 nandray ny micro ny filohan'ny republika efa lany izy tam'izany fotoana zany enina na 9 volana de hifarana ny délestage raha volana janoary izy ny teny an'izany mbola tsy tapitra ve le enina sy 9 volana hatramin'ny androany 5 ialako tsiny
ialako fonjo fampanantenana fantelo an'izay toytsika 17 ny volana jolay taona 3 nanome fepitoana herinandro telo na hoe telo herinandro ny filohan'ny repoblika tamin'io date ny 17 juillet 2023 io mba ampitsarana ny délestage manerana amin'ny Madagasikara. Mbola tsy tapitra ve le fepitoana telo herinandro hatramin'ny androany teny nomeny zany. Fa 30 ny volana oktobra 4 nanome baiko mba ampienana ny délestage eto Antananarivo sy ny manodidina ary nilaza fa isy groupe matanjaka ho ampiasaina avetrany ho vahaolana amin'izany. Tsy tanteraka izany tompoko. Asa fampanantenana vafiry tsy tsotra tadidiko tsotra fa 5. Fa 12 ny volana novambra 4 nambara ny filohan'ny Rajoelina fa tsy isy intsony ny délestage amin'ny enora maraina ka hatramin'ny 10 alina ho fanamorana ny fiainana sy ny asa. Ary nambara moa sy namafisiny tamin'ny fandraisam-pitenenana izay nataony tao anatina fandaharana ny fametrahana ny herinaratra avy amin'ny alala ny herin'ny masoandro sy ny fanitarana ireo tetika asa manamaivana an'izany délestage zany. Ny communication zay ataon'ny pomba androantsika amin'ny resaka io nge de hoe efa manomboka ny asa efa mandeha ny asa 12 novembre 2024 nge zany fampanantenana zany androantsika firy fa firy ny volana mbola toizatsika 30 octobre 2024 ty tena nalaza be mihitsy ty satria rehefa nandeha ny communication tao amin'ny pejy ny présidence sy ny pejy ny filoha ajaina Andro Rajoelina de hoe tsy hivoaka ny efitrano raha tsy misy vahaolana tonga teny ny filoha ary niezaka ny fampiresaka voavavy ny olana androany apetrako aminareo zany fanontaniana zany fampiritsika mbola toizatsika ve fampanantenana ndao toizatsika ihany fa tsy maninona zany satria fampanantenana izay natao zany. Fa 20 ny volana jona 5 nilaza ny filohan'ny Rajoelina fa isy fiverenana amin'ny toedrara ara-dalàna alohan'ny 26 raha momba ny délestage no resahatsika. Alohan'ny 26 tamin'ity taona ity zany resahako zany de mitodika amintsika androany tanteraka ve zany sa tsy tanteraka. Fa 20 ny volana ihany ny volana jona 5 dia nampanantena ny amin'ny fanomezana ny délestage amin'ny alalan'ny fampitomboana ny solika izay ao ampiasaina amin'ireo groupe thermique sy fampiasana ny atao hoe vahaolana vonjomaika sy maharitra ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara tao anatin'izany fampanantenana zany. Tomboky lahy sy tomboky vavy firy zay datiny fa ny tany isaiko zay ka mijoro tsika androany ary za de efa nilaza teny amin'ny antemeram-pirenena fa ny mpitantana androany de tsy manana ny antsoina hoe culte de démission fifiry ny any am-pitantana masana rehefa tsy mahafitany andraikitra de mametra-pialana ozy aho hoe vonina ve ianareo fa rehefa tsy ametra-pialana dia andao averina amin'ny vahoaka ny fahefana satria ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ka ny famerenana an'izany de ny hoe rehefa tsy ametra-pialana nareo de esorona zany mazava ho azy mbola misy délestage ary memafy ny délestage sy ny fahatapahan-drano azo ekena avy androany misy faritra izay vao tsy manana 500 ianao de tsy misotro rano ianao tomboky lahy sy tomboky vavy de mitodika ho an'ireo olona mbo fidy maranako ny anjara-pitenenako satria lavany ianao za zay miteny de nampindramo mafahefana ianareo menadazy miaraka amike nampindramo mafahefana tonga androany mitaky ny fahefana zay nampindramo matamitsika ny vahoaka zay mifidy atsika solombavam-boaka 12 izy teo ny eto Antananarivo renivohitra samiaran'izany délestage zany fa miantso ny député rehetrarehetra andao anaovantsika ny samboady de andao tsika isolo tena andreo vahoaka izay mifidy atsika fa tsy Antananarivo renivohitra ihany miantso ny député anavaratrano miantso ny député anatrimo-drano miantso ny député anambodratrimo ny amin'ny tanànany fandirana zafy manatana teneniko zany andao tsika ijoro androany tsy misy hoe izany mitarika izany lidera izany tsy zany androany fa mijoro tsika farany ny hevitra zay hoentinao amin'ny Facebook ao androany de ny hoe anankirotana efa mivaliko iny fa ny hevitra hoe raha hitokona ve ianareo de tonga de andeha mijiro
fa misy mpitantana ve eto Madagasikara satria de lay kabary nandritra ny déclaration fa ilatsaka ofidiana filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 2024 tao amin'ny palais des sports averiko ny fanontaniana misy fanjakana ve eto mamaly ao am-ponao ianao Andriamatoa filora maheno zany afatr'izany misy fanjakana fa maninona zany zay no ijoro sy ilanja sora-baventy satria ny fahefana mpanatanteraka no atao amahan zany olona zany tsy ny député mamahan zany tsy ny CM mamahan zany fa ny fahefana mpanatanteraka mamahan zany de hoy ny rapporteur sady cordoan'ny mouvement gasikara teo hoe raha tena nanana finiavana hitondra vahaolana ajanona aloha téléphérique io ajanona aloha ilaky arivo io tsy olana za ajanona aloha ndao lovahany ty fa za miteny aminareo fa raha vahoaka amitony sy afaka miasa ara-dalàna de mandrosy ny fiainam-pirenena sy ny isan'ny tokantrano fanontaniako farany ho atsika rehetra zay manaraka amin'ny fandarana aoko tsika tsy andevoziny Facebook fa hoia hoe vonina ve ianao gasikara fensoa efa vonina misaotra indrindra honorable ovalikely aloha satria misy manontany mpanaraka ny fandarantsika reto aloha manao kompatanina satria marobe tena marobe ianareo no manaraka ny fandarantsika ary everiko fa ao anatin'ilay fahavononana sy fahasahiana tena iady ho an'izao fototritsika daholo zany rehetrarehetra zany misy manontany hoe tsisy fidirana mivantana ve ye aneo hevitra kely fotsiny zahay de afaka kelikely eo de miditra omeko ihany aloha le larana de nizao iomananareo 038 65 116 07 afaka manarara ohatra zany sika na mampita hafatra mivantana aminay koa tsy olana zany mampita hafatra ampiainy rehetrarehetra de ao arin'ny fanehoan-kevitra zay ho ataonay telo mianadahy de afaka miroso amin'izay antso mivantana zay sika fa akoatran'izay de santatra mbavarano ihany ty androany ity zay tena isorako be deaibe anreto olom-boafidy mpanao politika manana ny toerany miaraka manentana an'ity fandarana ity fa ny fandarana zany manomboka eto fa ny razafy manadany gasikara fenosoa ary Naval Rakotoartina de Naval Aimé Franky Rakotoartina alors Naval Aimé Franky Rakotoartina de izao misokatra ho andrehetrarehetra nisy antso nataonao to honorable dikan'izany na syndicat ianao na influenceur efa mahita influenceur BDB manentana ny amin'ny 25 septembre io na olotsotra ianao niza de misokatra ho antsika rehetra zao fandaran'izao ahafahantsika tena mitondra ny feontsika de zay zany tiako tenena hoe fandraisana anjara ray aloha le fidirana mivantana amin'ny antso rehefa aveo fa azontsika atao koa ny miditra amin'ny fandarana manomboka rapitso moa izy araky ny lazaiko teo anomboka amroa ka hatramin'ny efatra faniry BDB namaly ny antso aloha hatreto zany raha fanairana no andraisantsika an'izay nitranga tamin'ny alakamisy 20 septembre ahoana ny fahitanao an'ilay ataoko hoe enthousiasme ny olona mbola eny amin'ny tambazotra sy eny amin'ny vaovao aloha zany hitantsika hatreto fa mbola tsisy fidinana tak izay ho ataontsika amin'ny 5 septembre ya le izy tena mazava tsara mihitsy ny zava-misy tsy misy zanam-pokotany ka tsy mila jiro sy rano tsy misy fokotany ka ilaza fa tsy mila jiro sy rano tsy misy commune na district na ihany koa faritany ka ilaza hoe tsy mila jiro sy rano tsy misy zany tompoko samy mila daholo reo sehatra rehetrarehetra reo mila jiro sy rano reo naizanaiza zany mila jiro sy rano izy faharoa na misehatra inona na andraikitra inona na rafitra inona ary na misokajy manao hoana de mila jiro sy rano avokoa de raha ohatra zany tsika am'izao fotoana zao mba mangataka kely ny ao anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny didibolo hoe mba avoa kely zany nge tokony hoaintrareo zany ohatrinona zay ny pertara économique ny Madagasikara satria na le recouvrement amina recette fiscale aza tsy possible atsony le douanière satria ny antony de zay tsy afaka mamokatra araky ny tokony ho izy tsony manatratra an'le chiffre d'affaires ny ahafahany mandohetra le orinasa ary na ny olo tsotra indrindrandrindra tsy ny secteur formel ihany fa na ny informel aza satria reny ihany koa
mampidibola reny. Eo zany ny any tiako isarahina ny rehetra hoe aza petraka le izy hoe tolon'ireo zay mety hoe manakaikaiky ny fanoherana angamba hoy ny sasany fa tolon'ny rehetra zay matsiaro izy ty fa ho an'ny fiainako de manandanja ho an'ny taranako ny fahafahako miary ankehitriny ka hametraka ho an'ny taranako ka raha tsy lavrary ny fahafahako miary amin'ny orinasako miary amin'ny asako miary amin'ny sehampiariana zay misy na inona sokajy misy azy de ny taranako no mifafankiona satria tsy manana ao apetraka amin'ny taranako tsika de fampatongavatsaina fotsiny eo anatrehan'izay zava-misy zay. Zay no entiko ilazana hoe tena tolona iraisany ty ary eto moa zany de manararoatra ihany satria somary efa lasa de lasa le fanentanantsika mirary fahasalamana feno foana ho an'ny mpanolotsaina Babarakoto Arsosy Clémence Raharnirina ao anatin'izay ataontsika hoe tena ratra nahazoazo ireo zay fa takizay fantenena tokoa de tena mirary fahasalamana sy fahasitranana aingana ho andreo tanora tsika mpianatra eny Vontovorona zay tena ampiarina ny herisetra sady ao anatin'izao ny fahasahina mijoro de tena hoe zany foana no setriny kanefa everiko fa reo fanentana rehetra ny 16 € de ampy ilazana ny amin'ny hoe tsy anaiky lembenana le tsy manaiky lembenana moa izy telo da ty tsy resaka hoe fandaharany fa fotom-pisainana le izy hoe tadio tsara nefa isika vahoaka no patron andreo rehetrarehetra reo na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry volatsika vahoaka nge no anakaramana andreny olona rehetra reny de maninona moa zany sika rehefa tonga ny fotoana eona hevitra de hiarany zavatra samy hafa takizao ny dikan'izany isika mihitsy ny mila mahatsapa ny asa arbidiny zany atao hoe toerana misy atsika manoloana ny tompony andraikitra samy hafa izany ary manamafy alohan'ny amezako fitenenananao monsieur le rapporteur hoe tena marina angely resaka teo hoe resaka rano any amin'iny faritra Ampandrianomby iny asa raha hitanareo tena mahatratra 2 ndray bidon de ozy izy hoe manana teti-bola ohatrinina zany ny tokantrano anankiray vao isotro rano ara-dalàna zany zavatra iainana ankehitriny lasa fanararotany zao rehetrarehetra zao le izy de tsika samitsika ihany mifanabotra eto de hoaiza moa de zany ve le hoe tsy maintsy mandroso ndresaka nareo teo ny resaka téléphérique 151 millions d'euros azamy teny anareo fa raha zany ange nanaovantsika andeha ataoko hoe microcentrale solaire isaky ny arrondissement taizitsika ohatran'izay zany zavatra zany ny solika lany amin'io manahoana par rapport amin'ny solika lanina numéro groupe zay efa hofaina amin'ny vidiny miopapana ary eto moa de miantso ny mpiasany jirama hoe de manana azosy adidy mihitsy ianareo anazava ny zava-misy mba tsy hifototra any aminareo koa ny atezeram-bahoaka fa ny zava-misy aloha de ny vahoaka maro anisany tsy misitraka jiro sy rano ary efa tsy zaka tena tsy zaka ny aina ntsony le zavatra miseho de zay no anamafisako hatrany araka le tenitenenina teo hoe 5 septembre zany tsy resaka babasy Lilis Clémence tsony zany tsy resaka mpanolotsaina telopolo isa avy amin'ny fanoherana ao amin'ny lapan'ny tanàna zany tsy resaka solombavam-bahoaka 12 fotsiny zany fa resaka ny malagasy rehetra teneniko ary mahafinaritra ty hoe mijery fitaratra rehefa tsy afaka mijery fitaratra mpitondra de isika nitondra fitaratra ijeren'ny endriny amin'ny hoe aiza ny lesoka tokony arenina fa tsy anao fiainana mahazatra hoe fitenina namana Clémence Raharnirina izy ty hoe miaingo ambony tsokoko zany foana ny etsika takotakomana fiatsarambela tsy lay loto mijanonao lay faharatsiana eo fa sarosaromana zavatra tsara tsy zany kosa ny zavatra mendrika ny vahoaka malagasy ka ty fandaranty de tena anentanana atsika ny amin'izay andraikitra tokony raisitsika koa fa tsy hijanona ho pitaraina lava fa tonga ny fotoana ahafahantsika maneho an'izany zotsika zany ao anatin'ity fanentanana ho 5 septembre ity namana navalina zay tsika tena solotena nimponina Tananarivo solo tena amponina Tananarivo tsika de zay misy ny azanovako ny Androavo de ny Androany tsika miresaka amin'ny vahoaka malagasy indrindrindra moa zany mponina eto Tananarivo renivohitra petapely afaka manaraka n'izao fandarana zao amin'ny Facebook moa zany naiza misy anao de afaka manaraka Androany zany za de teteny aloha aoko tsika tsy ho tafiditra ao anatin'ny fandrika zay tedavindreo mpamono afo moa zany fetotsika azy mpamono afo zay tena mivoaka daholo mihitsy izy ao amin'ny Facebook tsika mety ny fampanasiana
ivay ve androany tamin'ny firy de azo conseil-na directive koa na valina ara ivoaka mietrehitra angamby izy ao maty niaraka tamin'ny fisamborana ny Clémence sy Papa. Clémence sy Papa ny fikasantsika hanao fitakina momba ny rano sy ny jiro a nefa ny voamaika ary naprehatra n'ilay afo a any anatin'ny vahoaka tsirairay avy le izy ka androana de miantso atsika vahoaka io tsy aza manaiky tonga de ho batibatina sy ampitahorina hoe mivoayo de kagazo ianao na hoe amin'ny Facebook any nareo fa tsy mahavita ininina na hoe Nepal zany tsy am'zany le izy itsika vahoaka mahay ny mety amintsika za miteny zao firenena efa tena atsika mijaly androany mijaly tsika androany tsy itsika mihitsy velively ny andeha hitarika olona hoe andao androba andao animba tsy fombatsika zany itsika ratsy manaiky ny fomba fitantanan'Andriamatoa Andry Rajoelina sy zay mpitondra reto amin'ny firenena tsy itsika ny andeha hitady hoe andao tsika amodika tsy am'zany tsika fa itsika kosa tsy manaiky lembenana rehefa misy zavatra tsy mety sy tena efa hoe voahitsaka eo atapon-doha ny zofototra tokony hositrahan'ny vahoaka malagasy zofototra anie zany androany atsika tsy angataka tsony ataovy an'le smigna firy ataovy 200 euro apekaro fandroa ataovy fois 2 ny smig na 100 euro le nyresahany tsy angataka an'izany tsika tsika fa marefo de marefo ny ekonomia an'izao firenetsika zao androany tsika tsy angataka hoe andao are mba ataovy tsy haiko hoe inona tsy tady zavatra betsaka aloha tsika androany fa le zofototra ire le vahoaka malagasy re le mponina Tananarivo re mba meo le zofototra mba hisitraka rano madio mba hisasa mba hisotro mba andro ary mba afaka iaina sy velona satria rivo tsisy ny herinaratra tsy misy ny rano be dia be ny malelotsika mahita an'ireny amin'ny tambajotro reny hoe misy orinasa voateran'ny katony androany tsika efa tsisy ny asa androany mikatona ny orinasa ka androany ho an'ireo mpamono afo ny any teneniko androany nareo mamono afo ngamba mety hoe efa manana trano efa autonome ngamba nareo satria be dia be ny vola miditra ve eny tsy maninona ary zany fa voniny afo fa izay vahoaka malagasy tsy mandadiarona 7 faingo 7 isanjaton'ny vahoaka malagasy androany dia mijaly satria tsy manana rano tsy manana jiro tsy afaka mivelona indrindrindra reo mpiasa tena tsy afaka mivelona reo orinasa tsy manana angovo hoentina manodina ny fiariana zay ataony ka androany tsika mitodika amintsika vahoaka androany aza mety tafiditra ao anatin'ny velam-pandrika tian'ny mpamono afo ataotsika fandaotsika hiaraka ifampitatana hiado an'zoantsika andondataba rytsika de hiteny hoe atodio aty amin'ity olanay vahoaka ty alohany ny politika mpanjakana ho avy izahay ampiseho hoe izay vahoaka maro anisa kosa mangataka fa ao ny olana fototra zay mampijaly anay de ny délestage lava reny nandritra ny enitaona nitondranny izao fitondrana izao fa raha mbola hiaritra an'izao anatin'ny firy taona tena marina mafy maty inona tsony zavatra misy to amin'ity Madagasikara ty ohatrany tianam fa nisy fa de anao koa no avelako apiditra sy ampatsiahan'le laharana de raisitsika amin'izay zay indrindra ho ampidirotsika le laharana mivombonitsika isa-tokantrano any fa alao fampatsahivantsika zava-dehibe manko ny nambarany soloam-baoaka gasikara fenosoa teo tamin'ireo fampatsahivana ny daty samihafa sy fampanantenana zay nataony ny fitondram-panjakana raha reny zany ny raisina de veritsika fa tena nanana ny tena hoe tanjakara herinaratra farany tena goavambe aty Afrika seran'izao tontolo zao ka Madagasikara saingy tsy vita mola izy tsy mbola tafavoaka mola izy amin'izao fotoana zao ary na mifofopofony ara ohatra mbola tsy hitatsika mbola tsy mandalo tetezana akory le transfo le transfo nge efa miperaka tao Tomasina efa elaela zay de efa nanaovana communication be ay le transfo mbola misy vady miaraka mivoazo alefa le izy koa nefa tsy tonga aty Antananarivo amin'ny toerana andefasanazy raha tsy mandalo tetezana 320 le tetezana 320 nefa tsy mahazaka 70 tonnes na machine na herinaratra bref fa zao ilaina foana mampatsiahy zavatra mba hanamarinantsika ny amin'ny hoe rariny sitsiny ry vahoaka ry olo-pirenena le namana isan-karazany isan-tsokajany isan'andraikitra ny fijoroantsika satria tamin'ny fotoan'andro fony mbola mpanao gazety ny sasany de tena nahain'tsikera rehefa nisy ny délestage tamin'izany fotoan'andrano zay tsy mafy ohatran'izao aloha resantsika tsy mafy ohatran'izao ny délestage
5 taona 1 taona 8 taona lasa ary ny olona naintsinjolavitra hoe ndao tsika hanao barazy afahantsika natao fihomezana ny tamina fa de zao nisy ny nampatsy tam'izany ny teny tam'izany hoe zonona vahoaka raha ohatra ka tsy lavorary le izy mety nandalam-be maneho hevitra nanondro toerana izy ry Ambojatovo antony na tonga nareo telomenata tena nitoerana nitondran'le olona nitondron'le olona io de nilaza fa tena hoe tena potika misy nisa tokantrano tsy afaka mitady vola ara-dalàna tsy afaka manefa n'izay zavatra tokony efana ao anatin'ny tokantrano hanodinona n'izany tokantrano zany ary tsy vitan'izany fa nilaza mihitsy fa hetsika tsotra ny atao zay tsy ho tonga amina hetsika zay mety atahoran'reto olo reto ka mahatonga azy mikofokofoka amin'ny communication mafy amin'izao fotoana izao satria matahotra ny sezany reto olo reto de zay mihitsy no averintsika misy an'le sasarety lahy zany vetivety aloha fa ohatra miresaka nareo de tsaroko tampoka hoe zao ny tenin'ny baba tam'izay le nanao fanambarana teo amin'ny lapan'ny tanàna ozy izy baba hoe tena hoe asa mampanolo-tsaina ny ataonay fa tandremo ozy izy sanatria isy kitikitika anay na de singam-bolo ray aza am'izao zavatra atao zao fa de mialatsiny aminareo fa de le ao anatin'le firenena teneninareo ao anatin'ny sainareo io mihitsy ny ao an-tsaika ina ny tiako lazaina le araka le tenentsika hoe mpanao ihany mana sy ny sisa tena ohatrany hoe mitenenana an'izay no ela de tsy 10 minitra taorianan'izay de reny ny zavatra nitranga sy natao zany keny mampatonga antsika hoe tokony mijoro le zay mihitsy za tena nyresaka bariato io fantatro fa zavatra samy hafa zany fa ny anazy zany lay finiavana mihitsy hoe fa maninona moa tsika nivoaka ny tranontsika rehefa naresin'ny baria tsy nisy mpanetana nge zany tsisy pitarika zany fa androany misy mijoro androany fa tsy mena telestasy nareo mpamono afo resantsika reo tena hoe tena fampietseretany zany ataoko zany 2024 banque mondiale afaka jerentsika 51,5% raika amin'ny 10,5 ny orinasa madinika sy salatsalany izay potika noho ny fisian'ny telestage eto Madagasikara zay ny antotanisa farany fantatro inona ny fandresena inona ny fandrosoana eritseretinao raha ohatra ka orinasa mpanao soudure ohatra ny asany poissonnerie ohatra ny asany be de be zao am'izao ny vehivavy manao an'ireny le hoe salon de beauté reny fa zay tsy manana groupe androany de taraiky ny asa androany de aza taritina ivaro tena le vehivavy fa nanana salon de beauté izy de meo anazy fotsiny anjarany herinaratra fa io facture io rapitso ny tokony aloha fa aza aloha rapitso nge fa raha vakapitso de tapaka io jironao tsy mandefa de androany ianao ny anazy zany le vahoaka ny tiako resany bidibe ny communication zao aloha olona na debe asiana amin'ny teny daholo androany hoe okazay mikorotana fa aloha ny tompona andraikitra hiasa hodry efa nomena 5 taona nareo miampy am'tirody mena 7 taona zany nareo manda ara-dalàna zany tsy miresaka titezamita fa nanao ve le tompona andraikitra ohatrinona ny volan'io de zay anjirama io isam-bolana de androany zany mitaka ny zony le vahoaka adity zany tsika zany mampafantatra fotsiny fa zay ny antony teneniko hoe ty fandarany ty tsy ho anay reo atsika vahoaka malagasy misy influenceur any efa hitako miteny daholo ndao tsika iaraka eto isan'andro tsika eto foana tonga avy eto misy artiste any mamoaka any feo andao tsika tonga avy eto aza sina ijereny hoe gasikary lili non tsy zany tsony problème délestage ny problème androany raha nitapaka ny problème androany de miantso atsika rehetrarehetra zany ny amin'ny fijoroana satria raha tsy hitany zareo ny isa atsika de tsy horototra tsy ho taitra efa fantatray fa efa miasa fa tsisy résultat ko androany de zay zany mba tiako averina keto tao anatin'le izy ya 038 65 116 07 038 65 116 07 io no laharana aloha izy mirahala isany afahanareo mpiainy zany nisy ny teny hoe top zay rehefa nomboka de manomboka eto afaka miditra ianareo te anome fanamariana fotsiny amin'le retour ny olana raha vao mijery amin'ny page Facebook isika na manaraka amin'ny radio de mety ho taratara le retour fa aleo
rehefa manome top anareo fotsiny ny teknisiana zay isorana be dehibe andralamika arakara ao ambadika ao rehefa manome top ny teknisiana hoe afaka miteny avy hatrany dia maneho hevitra anareo afa enina eto foana ihany afaka miresaka ihany tsika fa niry mandrapisy misy anapikely azy mihitsy satria zao le izy a ozy le olona zay ho a rehefa naneho hevitra de mba tsy hijanona eo fotsiny fa mila mitsolo mila mandray ndraikitra ampiasao ny zoma olo-pirenenantsika satria anatin'ny fitakirana ara-dalàna isika mba tsy ho lasa ozy le olona ka zao namana teknisiana mandrapiditry ny antso atarybe eo aloha mba iarahantsika miaina efa tompona ndraikitra izy am'izao fotoana zao karazana fanehon-kevitra momba ny délestage ane nataon'izany ramatoa zany zay lasa loha olona am'izao fotoana zao hoe ary efa atao anatin'ny membre ny gouvernement teo izy fa zao aiza le résultat de aloha enotsika ferizateka ohatsy faniry rehefa namalo zany olona teneninao anaran'izany de ozy izy hoe ny mahasamy hafa ny tamin'ny 2016 am'izao ozy izy a de ny tompona andraikitra tam'izany tsy rototra fa ny am'izao efa mezaka 5 taona plus roa taona tsika zao a 7 taona ave mezaka foana dikan'izay tsy maharisy lahatra ny argument zany fanira safy manakako eny ary hoenotsika vetivety ary zay oroana-peo zay a lilia rafarala de efa aorianan'izay afaka miditra avetrany sika verikany a 38 65 116 07 io zany larana idirantsika reo aveo mbola eto zolo zahay a navala franqui aimé rakotoartina zay le anarana honorable gasikara feny soa fa nira zafy manatany ary ny tenako afaka mifamaly a mamaly ny resakitsika eo da hoary enotsika zay so miala heloko amin'ity fitondram-panjakana ity délestage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana ary maninona ny tsy mandray ndraiky so le fitondram-panjakana naray azaka andraisana ndraiky nifireo mikalabona miaina ao anatin'ny arembe ianao malagasy mahantra mitombo vao homany ny fiainanao any anaty tatatra ny fiainanao any anaty masisy isan'andro anano vary hoaninao mpitapakibo zanakao mandeha tongotra mandeha mianatra mitobotrano efa hitsoatsoahany isan'andro satria tsy voalohany hofatrano rehefa tena tsy voaloha ka voaroka de mandeha ny ambany tetesana ianao farany ambany tunnel na miakatrery ambojatovo ery manao bidonville alahina vahoaka malagasy zany satria nareo mpitondro reo nampahantra azy tokony angatahana fanazavana ianareo on veut demander des comptes on veut avoir des explications zay le izy zay tokony mba mandinika ny tsirairay avy hoe oentinaiza ty firenena ty oentinaiza ary inona ny tena tiatsika atao ary ny fanontaniana apetrako foana aminareo vahoaka malagasy zay mialatsina fa masika le teniko fa niany zazatiana tsy tsitsina rotsakazo ary fitiavako atsika mitenenako an'izany est-ce qu'on mérite ça miendrika amin'izao zava-misao ve tsika fa tsika ve zany de lasa ce point là miaritra amin'izao zava-misao sika koa mba tiangataka fanazavana mpitondra fanjakana sika mba teteny amin'ny fitondram-panjakana hoe no ny zavatra tsy zakanay andretrarehetra zany ingy fanontaniana tiana apetraka daholy ary mba tiana angatahana fanazavana zakanareo zany le tsisy ziro sy rano zakanareo zany le délestage zakanareo zany zao zava-misy iainany zao ka raha zakanareo de fio ary nandray tsika ohatrany tia ametraka fanontaniana hoe tsika mihitsy ve ny lasy tsika mihitsy ve ny kanosa de miaritra n'le tso ka raha zay ary mizy moa akory atao zako manaitetra sy mampifoatsika izy mampite hanosongozana o zay namako zay mampite hanosongozana emfo azy ndry zay le teneny de ohatran'izay misy le tiako tenenatsika hoe tsika vahoaka ve de kanosy ny fanehoantsika hevitra tsy midika velively fa manonga mpanjakana ary za tsy d'accord amin'ny fanongana mpanjakana fa za kosa de mametraka fa tokony hozonao ny maneho hevitra ary za de d'accord raha hoe raha pitsy afaka pitsy ndao a aneho hevitra eny an-dalambe atsapany le fitondram-panjakana rehefa tsy zakatsika intsony le délestage de andao andeha ao ampianjanam-bojatovo ny eo alalany zay imanifeste de hitany eo hoe marobe ny vahoaka ahoana ny tsy tsara aizany tsy tsara teny izy fa tsika tsinona am'izao fotoana zao on se laisse faire ka mipetraka anitsika de miaritra trefle ozy ny fitenenany tanora zay de tsisy raharahin'ny mpitondra atsika satria izy miaina foana mifo izy maraina mihinana petit déjeuner mafinaritra tsy manaiky lembenana tsy manaiky lembenana zay resaka zay ny fahamarinany io moa zany io za hoe rehefa iza moa zany misioka de voromanga nareo mpikabary reto mahazo tsara fa rehefa iza misioka de vorondolo zany le zavatra mitrangetra zany zavatra tiako resana hoe
seza mampiova olona lelira faralaha fa nira zava-matany navalina eme frankirako tortina fa tena marina ny tenin'le ramatoa zany hoe iza ny enao eny amin'ny Facebook tsisy meno ianao eny amin'ny Facebook tsy misy meno ianao eny amin'ny Facebook fa raha ny Facebook no enona de ozy hoe fa ela angamba ny ravy zao fanjakany zao de indramiko zany teny zany androany koa satria tsy misy meno eny amin'ny Facebook a dia andao zany a eny Ambohijatovo Ambohijatovo ny resaka eto za de miantso mpitandro filamina andao hiaraka aminay de mba milanjako nareo hoe leo de lestage mivady amanjanakay koa de nareo zany manara-maso anay eo a hoe satria so de misy olona alefanjareo indray ry boka anozatra sy reprise scolaire alefanareo eo a de reny ny andrombandroba sy ny tariny eo tsy avy aminay zany fantanjona aloha de hoe andao tsika apsio fa misy malagasy leo de lestage eto aza sakanana ny lalana fa nisy an'izany teto a hoe nany misabotsana mena monjy eny Ambohijatovo de ho sakananao ery Ambomanga kely na ery Patsapito tsy fantatro fa andao tsika hitsory zany faharoa ny fanehoan-kevitra de tsy midika ho fanonganam-panjakana indrambo kokoa zay tsy maninona fa nyresaka aloha androany de délestage sy fatapahandrano alohan'ny olona ny hevitra za miteny fa zao fanjakany zao a dia milaza fa mamim-bahoaka raha mamim-bahoaka alohan'ny olona ny hevitra de eo zany tsika mahita hoe tena Facebook marina ve fa eto tsy nisy ny te misy hoe fanakorotana be de be mifandemetsainy oka zay nkorotane alohan'ny tompona andraikitra hiasy e aza manaiko ho rebrebeny zany tsika fa mijoro tsika manara-dalàna tsika de aseho atsika fa tsy faly tsika ny amin'ny délestage sa miteny aminareo io zao mbola misy fionana iraisam-pirenena ho raisa Madagasikara fa tiako tenenina nanomanana ny sadaiko atsinona vola lany fa raha tena nanana zany finiavana man-délestage sy ny oloandroano afa voky avatieteroka ihany nanevakely ya raisitsika ny akasitahana dididia nareo amin'ny fandarana fa tena ilay malagasy am'izao vaninandro zao de faharoa manarak'izay a de mbola manentana tsika malagasy asapatena fa miatra eny ampiresaka délestage sy fatapana ho an'ity a de andao atambatra ny hery ohatsika hivondrona de masapatena fa zava-misy atao fantakany zao a de andao tsika atambatra ny hery nrehetra andesika rahiny satria raha la zavatra le atao fanjakana de tsy fantatra hoe raha maria zany amitoeriny reny tsy fantatra tsisy alavety fa mandeha am'fotiny de ia hoe am'vaitsaikina rehetra ny fotoana masa io roa fa Madagasikara tsika menakasy makasipaka isaorany zay antso zay afaka manohy ianao honorable fa tapaka izy teo raha assurance kely fotsiny hoe raha olona zato tsika misy antso manaraka allo ya afaka miteny avy hatrany allo afaka miteny avy hatrany Mahinana ianao tompoko. tafiditra tapaka ilay antso raha olona zato tsika ny tonga eo de imezandrareo tsika de hosamboriny tsika na tsy fantatro de le aiazy resahantsika teo zany hoe meilleur assurance zay ny akanga maro tsy vakinambo zay mitambatra vato zay misaraka fasy rehefa maro isika tsy misy matohatra vahoaka zany zay fotsiny resahako zany tsy misy matohatra fa za androany ny mpitandro filamina misy natsoka andao hiaraka aminay ny mpitsara andao hiaraka aminay andao hiaraka andao tsy mba irekomendy midao fotompona ty délestage ty satria tena de sady mianatra ny miasa nefa rehefa tonga afaka iraka avy miasa eo a de tapaka ny jiro de ahoana to de manentana isikarereolo hoe andao ry mba irekoleany indray mandeha tena mba manao antso avy mihitsy no sy tanora toy zany tena hoe andao fa tena sairana voanina zao mitady trano fa na de tantanirana de hoe ahoana ny rano de hoe rano rano la misy rano zantsony zao aoka zany lasa normal ave zany ilay rano lasa normal zany le rano tsy mandeha ampikimpiny fa hoe andao tsika mba hitakitsika fotsiny mba reglé re tompoko jiro sy rano tadio fa tsy ny tanora rehetra no manisy siritra hiary eto Madagasikara fa ny tenanay de manisy siritra miary eto ka raha ahoana miarina eto nefa ny jiro sy rano fa sahirana ka hoe andao mba hitaky miantso tsika rehetra tanora mihitsy koa mba hitaky indray mandeha nakazitra ya
misaotra indrindra fa ny tiako anamafisana azy fotsiny resiteri manyandahy de hoe marobe isika no manao ny organisation am'izay fomba iaingatsika ny mitoerana samihafa any misy mametraka point samihafa organisation antsika zany na any amin'ny commune sy ny sisa eny raisika menanao tompoko miaraba tompoko za zany efa raha tsika malala hoe olana amin'ny resaka divestasy rano diosy rano fa de misaotrabetsaka anareo tompona zay atoko mpanaotra zany ndraiky tsa de mankahely anareo mafy tena manatena amy tsika ifandetanana ary izazanongo le atokotoko any fa de an'olo miara-manoza de miara-panatanakay mba ahafana mampandahy ny zaza ataotsika fa tena fotoana maiza inona rehefa manana tena any tsika mifanetana telo andro fa tena mino fa tena vatanatsynareo tsy zato zany olona azy tokony mahifanetana mihitsy manana tena somatoky anareo tompona andraiky raisy bitade etano le ony efa misosabetsaka ty atoko eny tompoko averikeo ngamba le tena teo sady ao mafisikely ihany amin'ny hoe mety samy manana ny fandaminantsika amin'ny olo-pirenena na isa-pokotany io na isaky ny commune za zao nisy niantso resy telo menada tamin'ny maraina de hoe iainga avy amina toerana ohatran'izao izahay fa zay ko marary fa tsy raha natana rivorevohatra irery ty raisy natanandroa isika amin'izany zay mahoe tena hoe raha-mbahoaka raha-pirenena ty satria samy karoka vahaolantsika zany de tonga izy ireny ataovy ny organisation ataovy ampisainana ampilaminana tsara ny rendez-vous atsika etsy Ambojatofo amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana septambra am'raiky amby folo oratoandro ny tiako ambara fotsiny ngamba ny hoe aza miandro mpitarika ao resy lahatra ny ao amin'ny fokotany tsy tononona zay ny anarany fokotany fokotany tsy tononona de manamboarina reo banderole hoe fokotany tsy tononona leo delestage mila rano fisotro madio ohatra tsy manambola anaovana banderole tsy ny banderole na zava-dehibe fa mangalapa ohatra de sorato amin'ny charbon tsy olany zany fa zava-dehibe fotsiny de porofoy fa ny fokotany ambotsy tononona de le resaka delestage indrindra ho ana ety amborinakona ety amborinakona zay alina zao efa sorena mihitsy zay rehefa rano amikanivoaka mihitsy zay amapitakoina satria isan'andro ary nitenako zao nanana fitaovana zay fidintapisaka nefa dia fototra noho ny delestage katany surtension de may tateraka mihitsy lay clavier zay fidina teletapitrice tena leo tateraka tena leo an'ity fitondrana mpandaingy aspisoloky ity zaro volana zay eto amin'ny Tananarivo tany Mananjary efa trany fitondrana io ny mpandaingy aspisoloky manao teny fitaka foana eny daholo reny fampanantenana eto makasika ny delestage io mifoanana reny mametoko fa violana vitsivitsy de mivany olana amin'ny resaka jiro sy ny amin'ny olana resaka rano tanesana de tena fitaka de vavy leo tateraka izay tena leo zay aty amorona koa nefa ny grevy alina efa nitaty ary leo iverinao ara-dalana tsara ny jiro ireo mpiasa ny jiro maro raha ohatra nitapahany zareo zao ny jiro aty aminay am'izao fotoana zao satria sady mijery miara-manoatra zao de eno le izy de tapaka zao ny jiro aty amorona koana ka manetana tsika rehetra aty amorona koana tsy manaiky isika satria tena fa leo tateraka mihitsy am'ty fitondrana mpametaka aspisoloky ty ary miangavy amin'ny ramatoa loolona lalatina rakotondrazafy zay tena nanao vavabiny mihitsy tamin'ny fitondrana taloha tsy nanaiky tamin'ny resaka delestage fa zao ianao io amin'ny fitondrana de hainao no mampandadisa aminay vaoko efa manao hetsika fitondram-panjakana efa firy taona ianareo tefa loza nareo mihinana fotsiny de mandroba sy misoloky fotsiny hitanay hatramin'ireny resaka volamena any Mananjary sinomy matakazaka reny aby tena leo ny vahoaka fa ao ny olana aoka ho matotra ianareo amin'ny fitondrana rehefa namin'ny tokona rey amano olana efa nandritra ny 7 taona sary 9 taona zao fa ao raha tena matotra nareo raha tena samijoro tantera tokoa nareo fa rehefa tsy vita nareo ny andraikitra sy miasa aleo miala fa leo izay raha matahotra ny tahaka nataony tany amin'ny Nepal nareo de tsotra fotsiny ihany fa ao ny olana fa rehefa tsy mahavita
miala avy etrany makasitraka anareo mpanao gazety fa zay de mahona hoafo zay amin'iny eny amitiazany demokrasia fefa tena leo sotofoka tanteraka satria potika hatramin'ny fananana ety atokantrano amin'ny teresaka delestage ty zao tapaka ny delestage etam-pijerena miara-manonja etam-pijerena ty tsy manaiky lentena ty tapaka mihitsy tapaka ny jiro ety amorona koa tapaka tena tapaka ary efa leo zay ary voky zay raha rivo makasitraka tokoka ia miresaka n'le resaka famonoana afo moa teo ry izy telo mirahalahy tsika de mahita anankiray azao ato adiny efatra lasa teo ny nalefy ty a de hoe isy ny fandatsahana orana artifisialy mba hampiakarana ny avony rano sy ahafahana mampiakatra ny famokarana herinaratra io ny hoa efa mazatra manao vaolana vonjitavanandro indray aloha sao de mba mahatakotakony zay foana le izy a le tena play le fery a tsisy tranony tsisy kirona ny loto fa de ndao mody asiana anti-inflammatoire ambony efa tsy amin'izany ntsony le vahoaka ary hitako fa tena eo efa ao anatiny faresendatra sy fahavinontanteraka ry izy telo mirahalahy anamafisana trany a nzahatra tsara ho fantatsika aloha zany de hoe niendriky ny fanairana dia ao anatin'ny fikaroana vahaolana satria efa ela ny andrasantsika efa ela nampanantenantsika efa elitsika no ny lazana nambato be voka hivoaka tsy hoe latsoatso ny vahaolana kanefa tsy nitondra ninina tamintsika zany de zay le anton'le hoe tsy olo-pirenena zany ianao mpikirakira Facebook fotsiny fampandray andraikitra ianao ary tonga mijoro maheno tompoko naoara efa maheno anao zay afaka rijatrama no miatso rijatrama de miarabanareo mpanetana sy vahoaka malagasy rehetrarehetra io de tolona iaratsika zay diaspora de mimpo aminareo miafatra petraka fotsiny io tsy problema natananarivo rehetra fa problema Madagasikara ray anay atsika rehetrarehetra iara etsika ohatra zao dictadona sy olana terateny jiramaty zao de manainga ny mpianatra rehetrarehetra koa anaraka zavatra ataony polytechnika fa tsika fotsiny fa dia manipa fananan'olona fa mijoro jorona tanora satria mahavonareo no kodea pitolo ty fa zay mba afatra tsika olona milamina tsy mandory fananan'olona makasiaka rahalahy ia zay moa zany tena zava-dehibe tsy ezana hoentina any amin'ny angla amin'ny hoe fanakorotana na fanimbana fananan'olona tsy mbola nisy nresaka an'izany ka mba niteto fary zareo ihany no miresaka an'izany lay finiavana na ny tokony resahana kely satria tsara ho fantatritsika fa ny taona 2014 tamin'ny fitondran'ny Ery Rajaonarimampianina no efa nanomboka zany a ny ataontsika hoe accord de projet moa zany tamin'ny ministeran'ny angofo sy ny NEO moa zany tamin'izay fotoan'izay a zany tena fitondrana ratsuely zany a androantsika misitraka fa zay moa le continuité de l'état tsy misy eny tompoko miaraba tompoko allo miaraba tompoko tsy miandro retour avy aty aminay fa tapaka liantso afaka manohy ianao tsara angambany hoe voatafitra de tonga de mitentsika zay ngamba ny tena mety a fa ny resaka teo moa zany hoe resaka saofikotsika zany zany atao hoe grand projet mieritreritra zavatra maritra zany raha tena izay etetsy mirano miaraba tompoko de nangatanay a satria tamin'ny sabotsy nijery aty aminay tsy maty mihitsy fa raha sanative raha sanative tsy mahazo lana ny préfecture tsika de embotra zay embotra nrehetra faharoa raha raikitra ny akitoraka lacrymogène de embotra nrehetra de ahoana ny feteta raisina de zay no angatanay tompoko ny resaka lacrymogène aloha aza mieritreritra an'izany nareo fa le mpitoraka lacrymogène de hiaraka amintsika atsotsika mihitsiny hoe ry mpitoraka lacrymogène amin'ny fotoana io a dia hiaraka amintsika satria ny mpitoraka lacrymogène nge amin'io de hiarany délestage koa e ny vadiny sy ny zanany nge de mitovy amintsika e ka za tsy mino hoe isy hitoraka lacrymogène tsika satria hiaraka hitaky amintsika ihany ko zany izy a satria olo-pirenena reo akoatra mampitano filaminana azy ny faharoa zany hoe raha tsy mahazo alala amintsika zay aloha tsy ho resahantsika eto aloha fa isy tsy anao procès d'intention tsika fa ny dinga ny fanarahantsika kosa de tsindrina hoe rahantsika ny
lepanalana atsotsika iaraka amitsika de matompo refengy ianareo mivady miaraka amin'ny ankizy a ndo ihany ko tsika iaraka hitaka ny délestage satria ao am brao ampirefet ko nge tratra ny délestage zay mifampiresaka farany a de miaraka amina ihany ko izy zay ny resaka hoe tsy resaka politique aza roitin'ny pazo tombotsoa hoe fanakorotanana tiantsika fa préfet koa raha normal de iaraka amitsika amin'ny fotoana io zay ngamany toizakely fotsiny fanazavana hoe miresaka saofokotsika 2016 nanomboka ny accord de projet zany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana fa lambe folo sy roa ariva andrimatao 7 folo sy roa ariva andrimatonga ny rajoel de tokony tohizany izy io zany ary ny teny tam'izany de hoe signature fotsiny andrasana amin'ny fanjakana tsy nety nikitika an'izany ke ny filohan'ny rajoel sy ny gouvernement zay nitaritany tsay Christian zay premier ministre tam'izany fotoana zany tany amin'ny taona asa 2021 nga manizy iny vetika 15 novembre 2021 izay vonisy zany ny ataontsika hoe contrat de construction de concession zany sy ny rasa d'énergie zany ho an'ny saofoka zany raha zay daty omeko zay zany tiako tenena hoe zay le volonté zany mba ahafahantsika manao ka hoe efa miasa ny tompona andraikitra de miandro zany tsika miandro zay fiasan'ny tompona andraikitra zay satria tena fa miatra aminay ny zavatra azo atao zany de hoe ajanony aloha ny zavatra rehetrarehetra jiro sy ny ranoraisitsika ny antso contrat de allo miaraka miteny avy hatrany miaraba maheno tsara ka tsara ihany ka mba manona ny anarana sy ny toerana am'zay mba afatarany olona fa tena misy voka mianto tsika miaraba namana retraretra eny tomboka miaraba ny fanavaka ny fambarana oui miaraba efa maheno anao zay lany fotoana le miaraby ianao de tsy voateninao tsy olo le zavatrafa ity tenenako an'izay mantsy de misy olona anakiray olom-botendry zay manao asan'ny olom-bofidy miteny fa hoe mamita tena ianareo mpanohitra aloha tsika manona anarana sy toerana foana zany etany hevitrao mitenena avy hatrany tapaka aloha mafisina foana aza voareborebo mifamendry fendrona samihafa anotrantelinay foana zany sy ny za mety hoe zay manko fandeha mety-saina hatram'izay nataon'ireo oloreo noentina no taizana han'le vaoka mba tsy afaka mihetsika ny tongony tsy afaka mihetsika ny tanany tsy afaka miteny ny vavany tsy afaka hita ny masony tsy afaka andreny sofony de aza fendrifendron'ny olona tsika ny amin'ny fanakorontanany olona mitady seza sy ny sisa ny ho avitsika no ho avy ny tananatsika ny antom-pijoroa mianadana rehefa aloha tenena fatafitra anao miarabatsika amin'ny tomanakilembelana tompo de miasaiky efatra mianadana reo ny ao anana de makahiry anareo a zavatra lehibe de lehibe de amin'ny lakamisy fa ny olona aloha de efa tena vona ny délestage sy tifisina dia rano fa ny tena manarakaraka ny namanokana ny tena tendriko ary efa mbanatatahaky fanazavana foana amin'ny misy mtekaina sy ny vola fa ohatrany hoe miantso anevitra konga ny tena anay hoe inona mahatonga ty vola gasy tena vola boritra ty fa tena io koa de anisany anankaray tena mandrendrika le 5 isan-jato misy ao an-tabatan'olona fa tena vola boritra le de ninareo tsara fotsiny angefa hoe neny efa vohitra zao ny takamana saraka tany 5 4 enina nefa tena le fiakatry le vitipainana na mbola tsy vovany amin'ny sentekareny mihitsy io resaka lanjambola mandakitiny androany saika tsy capable zay izy fa tena tsy miraharan'le alasahiram-bahoaka mihitsy zareo io tsy resaka jiro sy rano ihany tena tsy mahacapable an'irety mpitondra fa ny zavatra rehetrarehetra mihitsy de tena filana fotsitra tena ilain'le vahoaka fa tena mampalahelo de tena hoe tsy mieritseritra le tambatan'olona mihitsy reto mpitondra reto fa de tena ohatran'ny manao zay tiany atao fa io nga rehefa hoe tsy vitra de aloha apetraka le nareo nefa nanena sansa be dabe fa nareo mihitsy capable nareo areny tany toliara mena baolina dakana sisy gardien de but mbola tsy matinareo le baolina fa de tena ahoana moa ny ahafahanareo mitondra firenena toetra tompoko
ya mazava zay fa niokevitra zay sady mijery ety any moa de tena mahita tena famonoana afo niditra antsehatra mpanolosaina namana laksiny satria directive oareo consigne quelque part tena rehetrarehetra anatsika tsy amitatsona na tena efa mbava homana tsetsony de manantsika vahoaka malagasy ny nakoatra n'Andriamato filoham-pirenena sy ny prime ministre misy énergie any angambany tokony tsy hiaraka amintsika tanakoatr'izay tokony hoe afaka hiaraka dao satria faorineranana ny tiako tsisy miresaka fanaovana-panjakana na zavatra ohatr'izany ny zavatra misy eto fa tena hoe ilay filana antsika misy mefa atao tsinitsinina de manetana antsika da tsy izao raha vita ny fandarana eto rehefa aveo de anjarantsika ny mivoyan'ny hevitra zay mivoizina teto amin'ny fomba zay ahafahantsika hoe manao fandaminana samy hafa any amin'ny toerana misy atsika ny fikambanana misy atsika ny vondrona misy atsika zany ataovy ampahamendrehana tsara mihitsiny aza andaira ny tahotra sy ny fandrebirebena samy hafa mbola tsara nareo amin'ny fandarana tsy manadidendrena misaotra betsaka iaja baty vato les retours zavatra refako angamba zany mahakasika ny somara ianao kely radio émission maromaro nalefa ny député Gaspard Fenso teo mahakasika le hoe reto daholo ny zavatra hoe fampanantenana natao filoha io zavatra io mahakasika jio io na rano zany na social dahoaka raha hoe manana fiavana mamily ny fifitondrana ty efa vitany zany ary faran'zagny hoe 16 ans de service 15 ans de service ny fifitondrana ty amin'ny fomba hoana hoe tsy ahizany manao an'io fatany zany misy atodony kotroka tokony havita zany ao zany problème mipetraka zany misy mahazo tombotsoa amin'ny fampijaliana ny vahoaka papa tsy hita amin'ny fitondrana ty zany hoe zany rehefa zavatra tsy ahitany tombotsoa na tsy ahitany lehibilehibe ao tombotsoa de efa tsy ara-pamegnana anazy zay satria raha mikitiky diro sy rano misy verse zany na diro volo am'le zavatra de mahakasika le hitsiki amin'ny lafamisy eto moa magnome fisaorana any madame Lilizy ary madame Clémenty ary baba monsieur baba mahakasika le fitarina tamy voalohany tena mahakasika tanare manokana aloha satria moa misy fotoana zany anso te tamy fantarana tamy maraiky zay hoe mba iza ny fanapolitika na sa mitarika olona na hoe anetsiketsika olona ny zavatra mahazo vahoaka ty mitsangana manare telo mianakay de isaorana lehibe zay de manome fisaorana manokana koa député troisième arrondissement Gaspard Fenso zany satria manaraka vaovao zany le tamy fasapasa gouvernement tam'izay hoe nanontany premier ministre mihitsy ny député Gaspard Fenso ary tena nametraka mazava misy izy hoe manome fotoana anareo hoe afaka zany ho andro zany ho herinandro zany ho volana fa tsy maintsy hitarika vahoaka mahakasika ny tsy social vahoaka sy ny olana jiosy rano ty zao tonga mo député Gaspard Fenso ary tena nitana tenomeny ankasitrahana manokana am'izay monsieur le député de mahakasika an'le hoe fanehoan-kevitra ny madame la sénatrice efa mazava nge ny lalana izy mazava ny lalana tsy mitovy zay misy atsika izy tsy maintsy hiary ty fitondrana ty na fomba hoana na fomba hoana satria izy mahazo tombontsoa am'ty ary ny zavatra mazava koa raha fitakiany tamy 2016 zany donc zany tsy fitiavana vahoaka nge zavatra lefany tamin'iny mazava zao fa fitiavan-tseza satria hoe rehefa hoe tonga le jiro rano de zany fidinaria ambojatoko nefa iza tonga le jiro sy rano sy mantsy misy hoe asa misy kanaka fitiavan-zakana am'izao dikan'izany hoe mila seza zany izy tamy 2016 rehefa tsy mila famahana olana mahakasiky le hoe social vahoaka mahakasiky rano sy jiro tapaka liantsika ny ray aman-dreny soratsika ity tsy any Gasikara tsy any Lily tsy any Faniry atsika malagasy rehetra ity raha ho tanteraka io de no isika raha tsy tanteraka io de no isika malagasy tena le jironao le ranonao ary zay no mahatonga atsika miresaka hoe
délestage zahay avy ety Mbatomaro ety nga de tena efa vonona tanteraka mihitsy boribory tato fa 5 ray manontolo tena leo délestage leo tsy fisindrany ka manentana ny vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy ifanometanana am'le Ambojatovo. Le Ambojatovo tsy natao ho aniza na ho aniza fa ho antsika olo-pirenena ka tsy tokony andro hoe iandrana-koty hitarika na iandrana-be hitarika fa tsika tsy manana rano isasana, tsy manana rano inanakaniny de andao eny fa naovany anatina ray andro roa andro io mamono afo izy zay le hoe mamono afo fa io ny bonne foi pour toutes zany io vahany olana io ka entanina ny vahoaka rehetra eto Antananarivo na eny amin'ny party de tokony hanao fitakina amin'ny totro omeo rano zay hosotrona omeo jiro zay esana de mampahery anareo mpanentana amin'ny fandaharany mankasitraka le jiro resako kely fa misy natao hoe prix scolaire manko tsy mahafantatra natao hoe jiro le jiro zany mizara roa mazava tsara, misy natao hoe herinaratra de misy natao hoe fahazavana. De ny fampanantenana teto zany 400 mégawatt zany hoe herinaratra zany afahana misava telefôna, afahana mandefa télé, frigidaire, zany atao hoe herinaratra. Ny hoe fahazavana ndray zany de reny le hoe jiro hitantsika ohatry ny hoe lampadaire, jirona kosa ny tariny reny. Ka aokotsika tsy manaiky ho fendrofendrono satria misy prix scolaire ndray ato manao serasera mantsy efa misy ny fizarana jirona koa hoe misy ny fizarana lampadaire le fahazavana iny. Fa tena problème aloany le herinaratra mihitsy ny herinaratra miarana délestage. Tonga de mitenena raha ohatra ka efa tafiditra ianao. Ya, tapaka le izy manamarika fotsiny hoe any malagasy rehetra le tolo le mijerijery tambazotra eo de mahita fa ny any Paris koa zany de iombona amintsika ao anatin'ity hetsika ity rehefa ho avy eo ny fandaminana ny amin'ny toerana sy ny ora izay le nambarako tory izy le natao hoe ny 25 septembre ange tsy hoe eo Ambojatovo zay fa ny any Toliara de manana 25 septembre nareo, ny any Dego manana 25 septembre, ny any Tamatava manana décembre nareo, ny any Majunga manana de 25 septembre nareo Allô. Ya, raisitsika ny antso. Allô. Afaka miresaka avy hatrany. Tenena tompoko. Efa tafiditra ny ianao. Ao tonga de miteneny aza miandry retourtsonina mety. Eny ary tapakalizy le any ampitan-dranomasina teo zany ny fanamarianareo de hoe zay ihany koa ny victime nalavitra tety satria rehefa tonga any an-tanindrazanay zahay de miaina ny tsy fisian'ny rano sy ny jiro miaraka amintsika malagasy de anamarinana hanaovana firaisan-kina, hanaovana fanairana iombonana, hanaovana hetsika iombonana mba hahafahan'ny rehetra maka fanapahan-kevitra zany indrindra ho an'ireo tompon'andraikitra zay ianty hahafahan'ny hetsika zany dia anao an'izay hetsika firaisan-kina zay zany izy ireo 25 septembre de hitantsika eo ihany io antso farany angamba io ahafahantsika mamintana koa rehefa avy eo fa io ndray mihainy tompoko tapaka eny ary faranantsika treo koa ngamba ry izy telo miralany fandraisana antso ngeza be ny zavatra natao teto alohan'ny hanomezako fitenenana tsirairay avy atsika mety hoe miteny ray minitra avy ve de manentana zany eto hoe misokatra ho atsika rehetra zay le izy teo ry honorable fa nirazafy manantany hoe misokatra ho atsika rehetra ity fandarana ity na solombavam-bahoaka na mpanao politika na olon-tsotra na mpitarika syndicat ny rafitra rehetra zany niza zany mahatsiaro hoe tompon'andraikitra maninona moa asaitsika koa ny tompon'andraikitra mpitandro ny filaminana préfet ozy izy honorable teo andao atsotsika hiaraka hidina amintsika zany rehetrarehetra zany de ilazana fa hoe misokatra ao atsika rehetra ny fanentanana eto zany tsy misy hoe niandrianianina hitarika sy anao an'izao zahay fa isika rehetra no mifanentana eto ary samy manana ny fandaminany isaky ny faritra zay misy azy avy araka ny lazaina teo ny ety Antananarivo aloha zany sy ny manodidina rehetra kosa de taomina ao anatin'izay fiarana eny Ambojatovo zay fa ny akoatr'izay de malalaka isika ny amin'ny fomba hitondrantsika an'izay hoe ady sy tolona ho an'ny fahatapahan-jiro sy rano zay ry izy telo mirala
ya namafisana faraparana satria mety efa mamarantsika ho antsika zay te aneo hevitra mivatana hivahiny efa maromaro misy vondrona fikambanana fokotany manao organisation efa mamaly ny antsy hoe ho avy efa goavambe zany hatramin'ny any ampitan-dramasina ary mame firaisankina hoe aty zay dia hampiseho ny solidarité ho antsika ny tanindrazana fa maro aminareo no mahalala ny laharatarby anay zay miantsehatra amin'izao fotoana zao akoatranay efatra menada dia misy namana ihany koa mety mpiara-miasa raha te hivahiny sika tompoko dia atsoa fotsiny dia hanaovana ny organisation zany mba tsy ho tampoka amin'ny fahatongavantsika zany fa ho antsika zay manana fifandraisana aminay dia ataovy zany ny antso dia afahantsika manao fandaminana ho an'ny raha-pitso efa fahatelo amby-roapolo ny volana septambra sady vetivety io zany de tonga amin'ny fahadimy amby-roapolo ny volana septambra dikan'izay de zao hoe efa miezaka amin'ny manao fandaminana na ampisainana sy ampilaminana tsaratsika tsy ho tafajabaky ny mety ho fandrebirebena na mety ho famendrifendrona ataon'ny sasany zay miaro seza amin'izao fotoana zao sezany ane io atahora mafy io hoe tsy problème na resaka hoe efa mikaraka vaolona fitondram-panjakana sisisy akotsona any eny ohatran'izay efa lany mikary ary everitsika fa raha vaolana tsy vita tao anatin'ny fitoana nefa nylazaina fa hoita ary efa niomana hitondra fanjakana kanefa tsy nahabata na de hoe mila ray aza mba ahafahana mamany olona ny délestage de sika hoe manasatana antsika fa ndao anio hevitra miaraka de 8 eo angambany mba mety azakazaka mifandraisan'izy ireo fanapaha-kevitra ho iaho fa mbola tsy mino tsara fa vitantsika eo amin'ny lakamisy mo gasikara fenso namana franki emena valina rakotoartina maromaro ny zavatra nambarako teto zay fa ny amaranako azy de mitodika amintsika vahoaka matahotra miaya miandro pitarika aza miandro pitarika tsy misy pitarika fa isika vahoaka ny tompony izany manam-pirofo fa tsy misy ambadika izy matoa miteny zay hoe tsy misy pitarika satria raha misy olona mitsora za no pitarika de avy ry mpiaro-seza fa hoe te azo toerany izy gouvernemanta de zany tsy zany délestage raha nitapaka crimogène androany de le pitoraka crimogène ry atsotsika hiaraka amitsika fa izy rehefa mialy iny tenu de combat iny de iainany délestage sy fatapan-drano za tena miteny aminareo aty tranga anakiray kely fotsiny mba mangalatra fotoana kely zay eny amboribory tany fahatelo am'le fokotany ambotra kely nisy fotoana ny grevy izahay teo tapaka ny rano ambotra kely zany eo ambanin'ny fort du Sine zany zay misy ny tompon'ny gendarmerie pirenena zany de gendarmerie pirenena moa nanakana an'le hetsika teo nyravaina le hetsika zahirana ny vahoaka ny arivany ny apitso maraina iny satria alina izy ny apitso maraina an'iny any de nisy zandarina de natsaka rano nisy vadina zandarina de naka rano de ozy ny olo nareo le nanakana anay maly hainareo mila an'le rano any de maniny zay ny sakana anareo teteny zany androany hoe ny mpitandro ny filaminana koa de atsotsika hiaraka amitsika andaotsika hiaraka hitaka ny fiverenan'ny herinaratra sy ny fatapan-drano androany de mitodika manokana ho amin'ny mpitondra fiangonana ity tsy misy andeha ataotsika hoe antoko na tsy salama zany fa nany am-piangonana de hianany délestage tsy mandeha ny hira mpivavahana ao am-piangonana ny katolika na ny hira fidirana ary de vo tsy mainga vo tapaka ny jiro ka noho izy zany de miantso atsika mpitondra amin'ny fiangonana ndao hiaraka entana atrany amin'ny fivondronam-be an'ny eveka ny délestage de eo ambona atsika mitodika manokana amitsika firaisamony pirenena rehetra ny antom-pisinja amin'ny firaisamony pirenena zany de ho an'ny fahampandrosonina ny ty firenetsika ty andehitsika hitsoro efa nisy nitsoro tany fa mbola atsona hitsoro transparency international zay isoratsika fa miantso an'ireo hafa ihany ko fa tsy ho amin'ny tombotsoa politika fa ho amin'ny tombotsoa ny vahoaka miantso isika an'ireo syndicat sy ny syndicaliste rehetra isoratsika ny randrana syndikaly efa namaly ny antso fa vonina fa miantso an'ireo hafa ihany ko miantso an'ireo mpanakanto rehetrarehetra tsika fa tazako tandry mabe ny honorable Rasamanana Porpera sy ny maro hafa ndo tsika itsoro miantso an'ireo influenceur rehetra be de be nefa hitako tany Bob Tobias ry Mikael ry Mbale be de be mitsy tsy toloniko daholo ka mantsika rehetrarehetra miantso atsika rehetrarehetra fa ny malagasy io aza miandro pitarika isika
ohatry ny baria io tsy misy resaka gouvernemanta tsy misy resaka faiady ho an'ny délestatsika fa raha zatotsika na 10 ny tonga eo de zao ihany ny ainatsika fa raha hitan'izy ireo fa maro isika de ho ajany ny zavatra rehetra sy mifandanimbola rehetrarehetra fa hifantoka ho an'ny délestage sy ny fatapahan-drano eto Antananarivo renivohitra ary misy ny vahaolana Vojamaika ny vahaolana tenatenany ary ny vahaolana Maritra izay angatantsika ao anatin'izany etsika izany farany dia todika amintsika rehetra ratsy za ratsy ianao de iandreniza isika ary ratsy androany de iandro ovintsika leratsika zao leranao izao ianao ve vonina gasikara efa vonina misaotra betsaka anareo namana telo terminada moa zany a miaraka tamin'ity androany rivo ty androany ty fanomboana fotsiny a araka ny tenin'ny CM Lili teo a dia fanomboana ny androany fa mbola mitohy ny fiaraha-mientan'ny onjam-peo ravavy maromaro androany a rapitso efa miamitatra io fa mbola miantso zany zay miantso zay any na solombavam-bahoaka ianao na olona mbo fidy any ianao na olona mpitarika association ianao na mpitondra fivavahana raha manana resahany ianao raha manana fanentanana ianao a misokatra ho anao ny varavarana ho an'ny fandraisana anjara ho amin'ny rapitso fa nitsika de overitsika foana ho an'ireo mpiarabelona sy mpiaramonina rehetra isika androany aza manaiky rebirebena hoe igadre gagazy hoe ho voatifitry ho sombainy andoro hoe androbo hoe tsy mpanao an'izany tsika mbola tsy nanao an'izany tsika ze mailomailo miteny an'izany de efa izy no nanao an'izany fa itsika sy nanao an'izany fa hitondra fitakiana kosa tsika satria isika no vahoaka malagasy itsika ny tompony ty fireneny ity itsika no mijaly androany itsika vahoaka no mijaly androany ka androany tsika andao alohany androany ndao iara entana amboary de n'izao ny programme marina fandrofesany zany alakamisy zany fa mino fa afaka manamboatra programme tsirairay mino fa tsy hotezitra ny lehibe anareo any amin'ny orinasa rehetra andra mba hangataka hoe mba alao zare mba hiala amin'ny folo na amin'ny folo sasany ampiasana fa zava-dehibe loatra ho an'ny firenetsika no atrehana androany satria androany tsika de hiary hijoro amin'ny lakamisy tsika de hiary hijoro hiary ifampitantanitsika ary ampisehotsika hoe vahoaka malagasy mirahina leo délestage mba mendrika zay na de ny fara fa kely indrindra ary ny angatanay tsy angataka anareo ny lanitra satria fantatray androany fa any anaty lavaka ny firenetsika fa mba omeo zay ny fara fa keliny mba hahafahany miaina ary misitraka zany hoe zon'olombelona fototra zany ankasitrahana be dehibe ianareo telo mirahalahy aloha nanda tena fantatray fa manana andraikitra goavana fa ny razafy manatany de tena manana émission aza rahalina ny amin'ny fahitalavitra MBS de tena misaotra indrindra mahafoy tena ao anatin'izao ezaka ho an'ny firenena izao honorable Gasikara Fiansoa fantatray amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka fa tsy mora ny andraikitra miandry anao mirary soa be dehibe eo amin'ny andraikitra ao eny amboriboritany fa telo eny de tena misaotra ny amin'ny fanentanana fa geza be zany indrindra andraikitry ny olom-bofidy namana navalina premier rapporteur anaty fivoriantsika izao ary tena hoe nampandeferina ny zavatra hafa alohan'ny fivoriana mbola nandeha tsika anakeny amin'ny préfet misy mpanolotsaina moa any zany tena mivoy mafy mihitsy hoe tsy zay mpanolotsaina rehetra ny manao an'io mety tsy tapaka angamba jirony zay angambany fa de tena hoe ankasitrahany na de ny andraikitra mampapaka teny voalohany ngeza be zany ho atsika bromaritra eo anivon'ny filan-kevitra fa zay fahafoizany tena rehetra zay no marika hoe isika aloha le vonina de ianao any tokantrano mitodika any aminao izany fanontaniana izany tsy hitazona nareo ely zay fa lavalava ny rahantsika androany raha mipitso amrory de efa manomboka ny fandaharana raha tsy misy aloha ny fiovana tamin'ity anio ty zany de ny CM radio zay isorana BDB niaraka tamin'ny page Info Culture Média 2.0 de teo ihany koa ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS de teo ihany koa ny radio fivoarana mino zay fa raha pitso de hitombo ny isan'ireo onjam-peo sy fahitalavitra rahavavy zay ampita mivantana izao fandarana izao izay kosa mametraka ny mandra-piona ary de mirary hatrany fahasitranana ho an'ireo anatin'ny tsy fahasalamana na namana babasy Clémence nareo zandry zanaka avy any amin'ny avy any vontovorona ny arany fandratrana tamin'ny diany ity mandra-piona tompoko mandra-piona nareo telo mirahalahy mandra-piona misaotra ampeny de misaotra antsika rehetra ihany koa